Ento ty fotoan'ity Andriamanitra, akofena anao ty fotoan'ity Andriamanitra. Jesosy ao ka ny masonay rehetra ahita ary ny anatinay rehetra ny atsapa zany fahalebiazanao zany Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Tonoa ny fiadanan'i Jesosy ho amin'ny olona eo akaikinao, fiadanan'i Jesosy ho aminareo rehetra, ho antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Tonga eto ny flèche mpitiavan'i Jesosy. Hitifitra ny fonao manokana izy androany ary anova ny fonao izy androany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy olona mahay manova olona, fa ny tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy izay no manova ny olona tsirairay avy. Rehefa ekenao le izy afaka ohatra hoe mitifitra Jesosy dia miala ianao, eskivenao le izy raha tokony devoly ny eskivenao, lasa tenin'Andriamanitra ny eskivenao. Jesosy tonga eto amin'ity fotoan'ity ary tonga teto an-tany izy mba hanova ny fiainantsika tsirairay avy. Mitomboka ny fonao sy ny foko izany androany. Aza miala, mazotoa mifandray amin'Andriamanitra. Aza vela isa saraka anao amin'ny Kristy. Salamo fa 7:10 no vakitsika. Salamo fa 7:10. Mety mamakytsika dia mety mahita hoe teny mandidy na teny mibaiko, fa tsy teny mibaiko olona izy ity, fa teny ianao no mibaiko ny tenanao. Ianao mihitsy mieduke ny tenanao, mampizatra ny tenanao ho tanteraka aminao ty ten'Andriamanitra ity, zay raha antsika rehetra mamaky. Salamo 117:1 sy ny 2. Salamo 117:1 sy ny 2 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mideraha Jehova ry firenena rehetra, mideraha azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Alleluia. Amen. Ndao tsika hitehaka ho an'i Jesosy. Isaky ny mifotsika isa maraina dia ampianaro mihitsy ny éduqueo mihitsy ny tenanao ho efitrano feno fiderana, tsy le rindrinao an-trano fa ianao mihitsy, satria ianao le tempolin'Andriamanitra. Ndao tsika hivavaka amin'izao fotoan'izao raha sitraka dia hiteny ianao hoe tompo ampianaro tena hideranao amin'ny fotoana rehetra. Tsy amin'ny fotoana mametimety anana hoe misy mélodie tonga ao amin'ny saiko na velokira na metimety amiko satria tiako ny loko ao an-trano dia lasa tafadera, fa zao tsika mihitsy mila tranom-piderana. Fa tsika hivavaka ary Jesosy eo aoka ny rehetra ho tranom-pideran'Andriamanitra. Dia tsy midera ny tena na midera ny olona na midera situation, fa mideranao irery an'Andriamanitra. Tsy mitombo izay raha vao tsy amin'ny antom-pisinay Andriamanitra ny ijolonay, satria ny antom-pisinay Andriamanitra dia nataonao izay mba hideranao, ankalazanao, anandratra ny anaranao Andriamanitra. Ankehitriny Andriamanitra dia ny lohalika rehetra andohalika, ny fo rehetra hitempo ny anaranao Andriamanitra, ny vava rehetra hidera sy ankalaza ny anaranao Andriamanitra. Ny fijerinay dia ho any aminao irery any Andriamanitra, ny fitehakay dia ho any aminao irery any Andriamanitra, ny mombanay dia ho anao irery any Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao ilay masina tsy miova ary mandrakizay. Alleluia. Amen. Ndao tsika hitehaka ho an'ny Tompo, ho an'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Vona hideran'ny Tompo ve ianao androany? Alleluia. Tena natsapa amin'ny fahatsaraan'Andriamanitra ve tsika aloha tonga eto atsangano ny tanany e. Amen. Alleluia. Noho izany dia amin'ny fofaly ravoravo feno fankasitrahana araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe mahay mamerina fankasitrahana an'Andriamanitra tsika rehefa nomeny fahavelomana ianao androany mbola nomeny tombonandro ianao mbola nomeny fahafahana manompo azy ianao androany amen. Matoa ianao tonga eto dia ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrapony araka ny salamo izay vakitsika teo, ka ndao tena nandratra fankasitrahana feno sy fiderana an'Andriamanitra tsika, fa tsy misy tsara tahaka an'izany hoe isika no vonjen'Andriamanitra izany. Ninena zavatra tsara eo amin'ny fiainantsika na mety hitantsika na mety hitazantsika ny fahatsarany fitiavana an'Andriamanitra tsika dia mihoatra lavitra no ireny rehetra ireny. Amen. Alleluia. Araka ny Salamo 5:20 faharoa sy fahatelo manao hoe ankalazanao isan'andro aho sy hiderany anaranao mandrakizay dory. Amen. Lehibe Jehova ka tokony ho derainy indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazany, tsy takatry ny saintsika olombelona kely io fahalebiazan'Andriamanitra. Amen. Andao tsy ho ferantsika ny fiasany sy ny heriny eo amin'ny fiainantsika, andao ho deraintsika amin'ny fontsika rehetra izy ao anatin'ity ity hoe tsisy lehibe tahaka ny fitiavanao Jesosy. Alleluia. Ndao asandrato ny tananao dia ndao aloha tsika hitehaka. Alleluia.
ianao kana itadiazao andetisielu sisibetuni itiavanumenao fiandananumenao fanantenapianao mivaikuyanao kana itadiazao andetisielu sisiavaku afatianao. Iterandao Aminerikyo iterandao Aminerikyo iterandao Yamikure echiterandao Yamikure echiterandao Amifukure echiterandao Amifukure echiterandao Amisakure echiterandao Amisakure echiterandao Yerikure echiterandao Yerikure echiterandao Yamikure echiterandao Fiada numenao, fiada numenao, fanante na pianao, viva ikuyanao, kana italianao, andetisielu, sisiavaku, sisibetuni, fiada numenao, fiada numenao, fanante na pianao, viva ikuyanao, kana italianao. Alleluia, alleluia. Tsisy lehibe takafitiavan Jesosy atsika izany sy ny fahatsarana fiainantsika. Andao tsika nandratra ny tanantsika dia hitery azy a. Sakafo ny vavanao dia misaora azy a. Ny amin'ny halehibehan'ny fitiavany antsika. Alleluia. Misaotra indrindra raha eo. Mankasitraka. Aoka tsy anginy ianao fa lehibe ny fitiavan Jesosy atsika. Lehibe ny zavatra nataony antsika tao amin'ny hazo fijaliana. Alleluia. Jesosy fa raha izay no toy izao dia noho ny amin'ny fitiavanao, noho ny amin'ny ranao Jesosy, noho ny amin'ny hazo fijalianao, satria nanaiky anetry teny ianao, ilay sarobidy indrindra tao an-danitra tao, ianao ilay mpanjaka tsy toa, nidina ianao, nanaiky tonga nofo nanetry tena, hatramin'ny fahafatesana aza Jesosy a, antsitrapo, tsy noterena Jesosy na dia fantatrao aza ny faratsiany olona fa ianao dia tena tionay indrindra Tompo. Mankasitraka Tompo, mankasitraka Jesosy, mankasitraka Jesosy, misaotra raha eo nanomeny zanakao elo. Halleluja. Sao lay mahantra tsaroko
Yeah.
Tompo tanteraka isika fa izy ilay masina 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 indrindra mitoetra ambony seza fiandrianana. Io zavaboary ny loolona, ireo zavamananaina efatra, ireo olo-masina marobe, ireo anjely, ireo kerobima, serafima dia iankoko eo anatrehany seza fiandrianana ilay zanak'ondrin'Andriamanitra avokoa ary anatitra ny satroponinaany eo anatrehany. Fa masina indrindra izy. Hallelujah.
Andriamanitra ho an'i Jesosy tsika dia manentana ihany aza malaina tadidio ny zavatra nataony Jesosy teo amin'ny fiainanao dia ndao amerina ny voninahitra any amin'ny Jesosy tsika. Alleluia. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jehova, ho an'i Jesosy ny ahafahako mijoro vavolombelona eto. Isaky ny sabotsy dia manontany foana pasteur misy vavolombelona dia ozy aho hoe ny vavolombelona misy foana fa izao na ianao fo vao maraina io ara dia efa vavolombelona ngeza be mihitsy satria nomenaina ianao nomeny tombonandro ianao fa nijoroko vavolombelona eto dia hoe rehefa mandray an'i Jesosy ianao dia mipetraka aminao ny fanahy masina. Za teo aloha tompona andraikitry ny vokovoko manga tao amin'ny fiangonana FJK Mambotra Rahaba dia nisy fotoana izahay nanao tafika masina tany Tamatavy dia rehefa nanomana ny fotoana ny tafika masina dia hoy ny tompona andraikitra hoe ianao no mitondra ny teny dia nanaiky fotsiny aho hoe eny ok ary dia efa manakaiky ny fotoana dia nisy pasteur nanontaniako hoe zaho no mitondra ny teny fa tsy fantako izay olona zaiko dia andraso izay ozy anytany fanahy masina dia miveriny izy zany rehefa niona izay dia ozy izy ianao ihany no mitady ny teny fa tsy izay tsy afaka hitarika anao amin'izany dia ohatrany somary tezitrahako hoe ahoana koa ary izy zany dia lasa zany mitokana hoe voatendry nanaiky hoe eny fa hoentiko le teny ary inona ny tokony ataoko fanahy masina dia rehefa nitokana dia voninahitra ho an'i Jehova tena nameny le teny hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany hoe aza mamono olona ao amin'ny Exodosy tempolo ny tenanareo masina ary ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Amen. Ny tonga dia ny rindra tao anatin'ny ataoko hoe atsasakadiny vitako ny nanomana an'ilay toriteny. Ny antony dia izao fadisoana ho ahy aloha zany ny eritreritra hoe any am-pasteur no aka an'ilay toriteny fa efa nitsiny fanahy masina mihitsy hoe izany ho izy marina fa manana ny maizy azy ny pasteur fa izany tiako hitantana anao eo amin'ilay fomba hitantananao an'ilay izy. Tamin'izay dia tena gaga fa tena tamin'izay moa ny histoire d'un verre nitondrako an'ilay teny histoire arabo izy io tantaraiko kely fotsiny hoe fanangoleny devoly zany nalefany aloha ianao zany hijangajanga tsy netiny jangajanga ianao tarihany ianao tany amin'ny alatra tsy netiny nitarika ao ara fa vera anankiray fotsiny ozy izy no hitarihako anao. Par contre nefa ilay vera anankiray mitondra anao tany amin'ny fahamamona dia ilay fahamamona nitarika anao navita ilay eloka rehetrarehetra izay nisarihany ianao tamin'ny voalohany. Isaorako ny tofa betsaka no nandray ny teny dia betsaka no afaka tao anatin'ilay teny. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ankasitraka tompoko fitsoana vavolombelona faharoa mikasika ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainako. Za taloha niasa ordinateur dia rehefa niasa dia reraka raha ny olona zany no mijery dia hoe reraka maso sy ny sisa dia nanao solomaso dia vao tonga tato dia maromaro nahita fa nanao solomaso dia rehefa nandeha teny ny fotoana dia tena vao miasa kely dia reraka be tsy antsony hoe areti-maso aretin'andoha dia amin'izao miverina manao ordinateur indray fa tsy marary mihitsy ny maso dia tsy marary mihitsy ny andoha dia rehefa teo zany dia mivangian'i Jesosy ohatrany hoe tsy navelan'i Jesosy isy olona hijoro vavolombelona fa tsy le tadiny ihany dia ohatran'izay koa rehefa tsisy toriteny ianao no eo ianao pasteur zany dia tsy maintsy ianao no mijoro dia inona zany nataon'i Jesosy teto amin'ny fiainako dia nampatsiavan'i Jesosy anao hoe tadidinao le masonao io zao masonao fa tsy marary mihitsy na dia kely ary tsy reraka mihitsy satria tamin'izany koa izy be da be ny zavatra nijerena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mijery ronan-tsary mamofady sy tsy mamofady feno herisetra ohatrohatran'izany fa rehefa entina eo amin'ny fanatren'Andriamanitra dia averin'Andriamanitra miloha ny zavatra rehetrarehetra tia hampahero anao tena hoety eo amin'ny fanatren'Andriamanitra momba anao eo ihany no mitahiry ny fahasalamana sy ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra dia eo mamerina izay matimaty rehetra ho tonga fiainana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ao anatin'izany dia ataontsika hitehaka mafy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra Pasteur Frank. Alleluia. Mbola miarabantsika ndraitra hatran'izao anio izao men andro fa fito amin'izao herinandro izao mivavaka antsika
misaotra tompo ny fitiavanao anay, saotra ny fanontronao anay tompo sy ny fitantananao anay tao anatin'izay herinandro izay. Ary eto tompo mivoatra tsara indrindra izay tarianao anay fanahy masina eto amin'ny fanotronan'i Jesosy. Aoka ianao fanahy masina manjaka anay manjaka anatinay tompo tarianay fanahy masina. Amen. Mba misy partage kely zarako te alohan'ny hidiram-panompoandriamanitra manaraka. Zafady. Araka ny teny Jesosy ao bokon'ny Jaona toko 5:7-30 hozy izy manao hoe dinareo ny soratra masina hozy izy. Amen. Tapany kely io no anomboantsika azy. Jesosy miteny mizavana katakeny tompo amintsika dia tsika andinika ny soratra masina. Amen. Zany hoe fa nialan'ny tompo misy le hoe tsy ovakio fa miditra lalina amin'ny diny io. Amen. Satria fatantsika efa raha miteny Andriamanitra raha tsy mandinika antsika tsy fantarantsika izay tian'Andriamanitra ambara izay. Mizavana zany eto ambony tany tokony tsy ataontsika ambany zavatra mihitsy dia ny soratra masina. Amen. Mety mizavara mety averintsika hoe zao no teny ilaiko fa zao tsy tokony zavatra ataontsika ambany zavatra ny fandinihana ny soratra masina. Ao amin'ny Deutéronomie toko 4 zao vakiantsika 4:7. Deutéronomie toko 4:7 vakiantsika mianaran'i Jesosy. Dia tandremo ny lalàny sy ny didiny izay andediko anao anio mba hitasoa ianao sy ny taranakao mandimby ianao ary mba ho maro andro ianao any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao ho anao mandrakizay. Amen. Fatantsika tsara fa raha vao misy ten'Andriamanitra dia tokony manondro an Jesosy. Raha ty ten'Andriamanitra ty zao dia zanak'Israely zao eto dia mirepresenté antsika kristianina ary misesy tandidin'i Jesosy. Miteny eto zao ny soratra masina manao hoe ny fitandremantsika ny lalàny sy ny didiny andediny anao izy izy fa tsy antsika zafady. Satria ten'Andriamanitra tsy hoe ilay zanak'Israely fa miteny olona anankiray, miteny anao miteny anah le izy. Amen. Dia ny fitandremana ny lalàny sy ny didiny io zany dia mahatonga ny olona ahita soa sy ny taranakao izy izy. Amen. Mandimby anao ary maro andro fa tsy voatery hoe salama na ela velona. Amen. Andriamanitra rehefa miteny eto zao hoe maro andro izy tsy miteny hoe ela velona, izy tsy miteny hoe salama, maro andro fotsiny. Nefa tena tiantsika zao sanandro azo tiako salama. Izy tsy miteny hoe anakarena, ahita soa izy izy. Zany hoe zany raha vao tsy mandinika antsika dia manjary diso satria fatantsika tsara raha vao ataontsika hoe diso ny zavatra raisintsika mbara amintsika foana zay. Raha vao diso ny fandraisanao zavatra, diso zavatra visionao, diso zavatra hoentinao mbavaka, ary diso fanantenana koa anao, ary mety diso koa ilay Andriamanitra le ray izay tadiavinao, ary mety diso lanitra koa indray androany. Zay mahatonga antsika tena tokony miditra lalina tsy mionona fotsiny hoe maheno zavatra anankiray. Amen. Ahita soa izy fa tsy anakarena hoy ny soratra masina. Maro andro fa tsy voatery salama na hoe ela velona. Amen. Zany hoe tsy voafetra. Raha mijentsika zao ohatra zao ny Joba zany zao, Joba dia hozy ny Baiboly nanakarena indrindra tamin'izany faritra sy nanana zany tamin'izany fotoana zany no ela velona. Fa na ela velona ny Joba tsy ilay araka ny teny Jehovah Andriamanitra zay nianana teneny tamin'ny Satana manao hoe Joba ny mahitsy manao izay mahitsy eo an-treko izy ary koa mataorin'Andriamanitra mifadiny ratsy. Tsy dia izay loatra. Fa fatantsika tsara atao anatin'izay zavatra izay fandehanan'ny Joba mahitsy sy nambara teo izay fa Joba nisy fotoana naharary nisy aretina avy anatapon-donatra ny paladiana satria tsy voatery izay ilay izy. Fa rehefa ataontsika hoe nasoatra ny masom-panan'ny Joba na Joba toko 4:7 any, Joba 42:6 izay, dia teo izy vao nahalala fa hoe napetraka Joba atao anatin'ny tao fa hain'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra hozy izy. Nanomboka teo dia hozy teny Baiboly hoe nanomboka teo Joba dia nanomboka nianatra izy tamin'Andriamanitra fa tsy nipetraka tamin'ny hoe onoontsony na hoe fandrenesany tsofina. Zany hoe itsika mandeha mamonjy fandrian'Andriamanitra indraindray mametraka antsika eno le izy dia manao maina dia mivavaka. Fa zao nanomboka tamin'ny Joba hozy ny Baiboly nanomboka hoe ampifantaro aho izy izy, nanomboka nianatra Joba raha avy eo amin'izay. Dia nanomboka teo Joba fatantsika tsara fa tonga dia azo ny fahasalamana. Ary manarakaraka izay zavatra izay fatantsika tsara fa naverin'Andriamanitra indroa enina rainany izay nananan'ny Joba fahiny ary tahorana iny Joba hozy ny Baiboly mbola velona 700 taona. Zany hoe misy secret, misy fidirana lalina
eo ambadiky ny fiarana amin'Andriamanitra. Zany hoe zany hoe mianatra inona moa ilay mianatra zany? Mianatra dia mametraka ny tena ho bady foana eo anatrehan'ilay mpampianatra. Na koa hoe manitry tena zany. Zay ny sekret tonga ny Joba maro ano sy niaina tanatin'ny fahasalamana tanteraka. Zany hoe mila antsika mila miditra anatin'ny fandinian-tena. Raha ohatra miditra ihany koa tsika amin'ny Solomona zao, tsika vao miresaka amin'ny Solomona dia fahendrena sy nanankarena indrindra foana. Fa zao Andriamanitra tsy niteny tamin'ny Davida mihitsy hoe Davida arahin'ny Solomona mpanjaka hoe zanakanao dia anakarena indrindra. Fono izay teniny hoe andimby anao Solomona ozy izy dia avy eo zanako Solomona. Fa Solomona tsara taiza dia nandeha tao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra ozy ny mpanjaka voalohany toko 7 tiany Jehovah Solomona dia nitesteny'Andriamanitra fitiavan'ny Solomona Andriamanitra io hoe inona ny hitadiavanao angatanao izy fa omeko anao izy satria teteny hoe sao dia fitiavana misy tambiny. Fa fatantsika tsara fa i Solomona taorony izay zavatra zay i Solomona dia nangataka izy sy nangataka arena fa nangatany hoe le vahoaka fidinao izy dia meona fahendrena afaka mitondra andreo izy. Toy Andriamanitra tena fitiavana marina dia nomeny Andriamanitra azy zay sy nangatany. Tian'Andriamanitra atsika ireo olona. Amen. Raha ataontsika bangontsika ny fotoana mandeha ny bangontsika tokony zavatra zay fiarantsika amin'Andriamanitra ny fahasalamana zao. Andriamanitra ny temanao hoe tsy akory hoe kapoana Jesosy dia sitrantsika fa fanompontsika Andriamanitra no mahatonga ny dekapaka tamin'i Jesosy mahatonga fanasitranao antsika eo. Raha hitantsika le ao amin'ny Marka toko 5 misy le vehivavy anankiray le tsy nandritra ny 20 taona. Fa rehefa ataontsika hoe nanam-ponozy hoe raha vao mikasika ny tompo dia sitranao izy. Sitrana ilay vehivavy fa nitsahatra ozy le raha. Fa rehefa nanompo izy ny ankoko ateotren'i Jesosy dia rehitra ny zay vao tena sitrana izy. Androany amin'ny tenantsika apetrao Jesosy tena ilaintsika tanteraka. Amen. Tonga eto anao apetrao tonga eto hoe tady an Jesosy. Any an-trano hitady an Jesosy amin'ny zavatra maro samihafa fa tiako ny tenanao fa rehefa miditra amin'izay tsika dia tanteraka antsika ny temanao hoe maro andro. Amen. Ahita soa vavaka atsika. Jesosy misaotrany amin'ny teninao izay mitarika ny manakarivo anao Tompo. Fa tianao izay mianatra aminao isan'andro, isan'olo, isan-jegondra, mampiatra ny tenao manakarivo Tompo tahaka ny taon'ny Solomona. Tsy hoe ity ianao mba azo an'ity, ity ianao satria zanakao, ity ianao satria nofidinao, ity ianao satria efenao misy ny zara fitiavany tamin'ny tamin'ny voalohany. Androany Tompo dia sokafany amin'ny fonay androany andrainao ny fitiavana Tompo ary manangataka fanampianao fa ny masonao androany mba tena tsy misy latsaka izay tianao ampianarinao anay Tompo amin'ny tendroany ity. Misaotra sa Tompo ny fitiavanao anay ho anao mifankasitrahana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tia tanana mavobetsika ho an'i Jesosy andraisantsika mpampandriamanitra manaraka. Tiaka mavobetsika ho an'i Jesosy le rabantsika menakavindray tonga soeta amin'ny fanatren'Andriamanitra androany maraina manasanao hitsangana fiatrantsika dia hisaotra an'Andriamanitra. Inona ny antony fisaorantsika? Mbola ny velomina vao maraina indray zasy ianao isan'ny nahazo tombonandro maimaim-poana velonaina somatsara ahitan'izay tian'Andriamanitra seho indray androany. Ianao zao tonga eto mety misy zavatra tianao hita fa Andriamanitra nanomana nyity tontolo andro ity misy zavatra tiany aseho. Vao misy maraina miposaka dia fatary fa misy programa miainga any. Programa tsy nanomboka omaly fa programa vaovao manomboka androany maraina. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Zay no mahatonga antsika rehefa tonga eto amin'ny fanatren'Andriamanitra dia ampatsiahivin'Andriamanitra fa tsy tonga foana eto ianao. Tsy fahafoanana ny atongavanao eto fa Andriamanitra no programme miinvite anao mba ho tonga eo amin'ny présenceny satria misy planina mbola tsy vita hatramin'izay tian'Andriamanitra tomboka indray androany. Amen. Ao anatin'ny rehefa misy fanendrena tamiko ohatran'ny joroan'ilay ray aman-dreny teo dia fanamasina mametraka ny teny eny am-bavanao. Ny fanamasina tena namana faran'izay akaiky. Ao anatin'ny loatra mampiredika tsy hitanao izany izy ho tenenina araka ny tenenin'ny pasteur teo ny atao hoe fanetretena tonga toy ny bady ianao mianatra amin'Andriamanitra. Nisy taona ny tantarany resaka tamin'ny nampianatra ankizy toy hoe hozy tamin'izareo hoe
ny maître ho raha mandinikinareo ny maître tsy dia miteny zany fa matoa zay be resaka be izy tsy tena mbola maître izy zany mahay izy marina be fa matoa izy zay miresaka be nety izy niany ohatr'izao fanaovana re maître reny tsy dia miteny fa rehefa apetraka ao amin'ny fotsiny io mba ataovy dia rehefa vita le izy vao mitolagaga ianao hoe mpampianatro maître zany le fanetretena tonga avy toy ny tsy mahay ninninina sakafo an'Andriamanitra mifonao dia sakafo ny sofinao dia mandrenesa teny ho anao ataovy misokatra ny ao anatinao hoe Andriamanitra no nitarika anao avy any amin'izay misy ianao ho tonga eto Andriamanitra tsy teny aminao zavatra efa fantatrao fa Andriamanitra hiresaka aminao ny amin'ny zavatra mety mbola tsy fantatrao nefa ilainao tadio tsara fa raha makivaky an'ity tany ity tsika amin'ny mampivahiny antsika dia mila ny fanampian'Andriamanitra tsika amen vavolombelona teo nyjoron'ny pasteur tao anatina fotoana maro tamin'ny fony mbola tsy tena nanompo an'Andriamanitra dia tsy mahazaka le maso miatrika resaka asana solotsaina na ordinateur fa rehefa tena nifantoka sy napetraka Andriamanitra teo amin'ny plany mpamonjena eo amin'ny plany fanompoana azy dia ohatrany tsy tadidy le tsy marary tsony zay mihitsy ane le problème eto zao misy io lefa tsy marary tsony tsy tadidiny tsony zany apatsiahivoko anao mila mijoro vavolombelona ianao mila mijoro vavolombelona ianao aza atao an'izany Andriamanitra alleluia za zao hatramin'izay dia taizana tazo taizan-tazo tazo ny taiza isataona tsy amiraty efa misy an'izy mihitsy anaty raha dia vao misy moka kely fotsiny mahazo ny anjara ny tonga dia efa flasika ary zany tazo zany tsy le tazo-pahazo anao tsy le nahazo an'izao ny izy ty rafozam-bava petera fa tonga dia le tena faran'izay zokony tena le super fièvre reny isataona fa vao nandray an'i Jesosy dia tsisy tazo tsony isataona tonga dia tsisy mahatoky ny Andriamanitra ao misy ohatr'izay koa ny ambadimbadika fa miandry an'le mipoaka miliary ianao vao hijoro vavolombelona mampatsiaro anao eto hozy Jesosy zay mahatoky amin'ny kely zay mahatoky amin'ny témoignage kely zay mahatoky amin'ny loatrony kely iny aza maivaniny fa Andriamanitra atao abadika iny dia hitsangan'Andriamanitra hanendry anao mpanapaka ny be tonga soa andro maraina fa foana tananao ankasitao sisora Andriamanitra mifonao manontolo tsy mampanina zay nitrangana andritry ny herinandro mety tsy tianao mety ny zava-tsy nafinaritra mety navesatra mety nisy fampahoriana mety nisy fanentainana andro maraina miverena dia manaova ny sitrapon'Andriamanitra Paul nampanoratin'Andriamanitra hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mankasitraka sy misaotra anao zahay ny amin'ny asarbidiny zao maraim-baovao zao maraina avy aminao fotoana ny tenendrinao latabatra velarinao ahafahany miombona aminao ahafahany misitraka an'izay nomanina ho anay reto zavatra androany reto tsy ho an'ny omaly fa ho an'ny androany misaotra fa isaky ny tombonandro maimam-poana omenao dia misy ny tombo-tsopasoavana vahomanao misaotra ny amin'ny fiainany tsiraray avy izay tonga eto misaotra ny amin'ny vavolombelona izay nijorono mpanomponao teto fa amin'ny fotoana tsy hitanay sy tsy fantatray izay ho tenenina ny fanahinao mametraka ny teny mampety ara-potoana misaotra nkio fa misy zavatra efa nikasianao nay tany amin'ny fiainanay tany amin'ny lasa tany indraindray tao adino satria ohatra ny teatrika fainganany 2023 ianao ny mpanasitrana mpanova toe-batana ianao manome fahasalamana ianao ny zavatra tsy vitanay mihitsy ny vitanao eo amin'le mahareraka anay mihitsy ny miditra tsehatra ianao misaotra andro maraina tompo afaka mbola mandreny teninao zahay mbola misokatra ny ao anatiny afaka andray fantsiana sy fampaherezany fananganana sy fanamboarana raha iso voninahitra zay mendrika ho anao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay amin'ity maraina ity zay tompo dia hisafidy hatrany ny anandratra anao tena manan'izay satria ianao tompo no Andriamanitray tompo tsy tony anaranao mpanjaka anay ianao mendrika ianao ary ambony indrindra ny fiandriananao enao rery ny mendrika omem-boninahitra satria enao rery tompo ny mahatanteraka ny zavatra rehetra ho anay zay tonga tompo amin'ity maraina ity dia sokafana ny fonay manome voninahitra anao zay amin'ny fonay manontolo rehetra momba anay zay rehetra atao anatinay dia misaotra sy mankasitraka anao zay misaotra sahady indray ny amin'izay ataonao androany misaotra sahady indray ny amin'izay ho ataonao amin'io herinandro vaovao misokatra io misaotra anao sahady zay ny amin'ny zavatra ho ataonao amin'ity volana ity raha izy tompo ny
fankasitrahana, ny fitsaoana, ny fanajana fa mendrika anao zany. Ndreny vahoaka anao, mankalaza anao fa mpanjaka ianao, mpanjaka tsara ianao, mpanjaka tsara toetra ianao, mpanjaka tsara fanahy ianao, mpanjaka nay ianao, mpanjaka mahery ianao, mpanjaka mahavita azy ianao, mpanjaka ny voninahitra ianao, mpanjaka mahavonjy anay ianao, mpanjaka mandresy ny zavatra rehetra ianao, mpanjaka tsy taitra ianao. Ninona iainana ny seza fiandriananao tsy miontsona, raisy ny voninahitra Tompo, fa mendrika ho anao, mendrika ho anao, mendrika ho anao, avereno mendrika ho anao, avereno mendrika ho anao, avereno mendrika ho anao mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nisy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fiderana no anjakany ny fahasoavany no anenikantsika izy mandany ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany boazinhas si voninahitra medikilay nandreso antsy nalevina nitsanana mike ny fasana tsy natazonazy Fidera deu azi manjakiza Dilai nanjes tu puni fanalait Isianarana ambunyanarana recha Jesus Christi tanzakani panzak Raiso voninahitra rayo amin'ny anaran'i Jesosy. Misy andrata tao nivonay, misy andrata eo amin'ny fiainanay, fa mpanjaka anay ianao. Manana zay manana anao, aloko anao zay, anaja anao zay, ankatoa anao zay, tia anao zay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Aitazisik niranumas ufafani wawachandai utapichanyati tiwelait nipamuti isimana Ireweta mavesacha Ireweta
dia mety zavatra treanao mety handatsaka ny ranomasonao amin'ireny fotoana ireny a aza mitady lavitra topoiony amin'i Jesosy ny masonao fikiro izy mety manaintainy io androany fa aza miala amin'i Jesosy ianao fa misy mandrak'izay zay nomanin'Andriamanitra tsy tomaninao tsony tsy hanaintainanao tsony tsy hanananao alahelo tsony raha mbola eto ambony tany zasy ianao tsy maintsy isy ny ady fa hoy Jesosy ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana efa matoky za efa narezy zao tontolo izao isono ny Andriamanitra rain' Jesosy Kristy zay nanome ny fandresena ho anao dikan'izay fa maninona nomeny le fandresena satria mbola misy foana ny ady fa rehefa ho avy any amin'ny raha ho any lanitra ny tompo ka vonina ho amin'ny fanjavonana amin'ny fiangonana nanaiky aneritena mba ho ahitsy eo amin'ny teny fiainana le tsy mety mihitsy le ahitsy ny teny miditra anao misy zavatra tsy mety ao anatin'ny sainao ny fomba fiatrehanao sy ny toetranao mialeto ianao vo hitsy manana fahatsapana any anaty hoe tika ile karazana toetra ilain'Andriamanitra anitsiko ny tenako dia ho anao le fanjavonana dia amin'izay fotoan'izay ho tapitra ny ady. Halleluja! Ka raha mbola eo mpiatrehantsika dia mila an'i Jesosy. Amen. Ao foana ny tananao dia mbola tenenao Andriamanitra Tompo tena mitenena amiko hoe tsy haiko hoe firy ny teny mety ho tonga eo rehefa avy eo fa na mba anankiray fotsiny ary ny tena voaraiko any anatin'ny foko tsy hamazivazy an'ity fotoana marain'ity tsy hanao adaladalaka hifandiso amin'le teny izay mba hapetraka ao amin'ity fivorian'ity tokony ho aho azaraha tao vavaka dia mitenena amin'Andriamanitra Tompo omeo teny anankiray mba omeo teny omeo anjara teny za tsy Tompo ny any anatinay rehefa niteny ianao dia nisy mazava ary ny tany izay tsy nisy endrika ny aina tanaty fahafoanana dia nanomboka nisy fanantenana satria miasa ao anaty mazava ianao ndro maraina manokana ianko Tompo dia tena mangetahita ny teninao zay betsaka ny zavatra mety hoentina eto amin'ny fanatrehanao ianao ny mahalaly olona ihany zay ary indrindra zanakao ao no mitondra ny problema tokantrano ao no mitondra ny problema arabola arakasa ao no mitondra ny problema resaka fianarana fifandraisana amin'ny zanaka fifandraisana amin'ny ray aman-dreny fifandraisana amin'ny praitapo misy zavatra be dehibe mifamoafao Tompo fa dia ilaza zay lohany andrenesany ny teny ary mbola te hiteny foana zay fa ianao Jesosy mirinay ianao no ilainay tena mifonay Tompo ianao no mahafeno ny fiainanay raha zao rehetra zao no azonay dia tsy hisy fahafenona sy fahafaham-pona fahafikisana androany zay tena amin'ny fonay manontolona tongavana hiteny aminao tena manan'izay mananao aza velarea zay hiatrika ny fiainanay aza velarea zay hiatrika ny fivahiny ananay ianao no irinay ianao no ilainay tena ianao Tompo tena ianao reriany ak isokatra ny fon'ny olona zay tonga eto androany fa tsy volany ilainy fa ianao tsy olombelona mitovy aminay no ilainy fa ianao ak isokatra Tompo amin'ny fanahinay ahatsapanyzany fahamarinana zany fa ianao Tompo mahafeno fiainanay anarana Jesosy.
androany fa Jesosy no ilainao. Jesosy no azonao ifikirana ary izy ny azonao ianterana. Anary ianao zao rehetra zao, anary ianao ny olona, anary ianao zay mety mba nieritreretinao fa tsy anary ianao. Anary ianao io volo io, anary ianao io azo io, tokana tsy anary ianao. Jesosy efa ny Nazareta rery any. Zay mahatonga antsika tsy taitra. Mety very le asa, tsy problème zany. Raha mbola eo Jesosy azo averina zany, azo averina firoeny tsara lavitra zany. Mety asan'olona ary nampandreketina anao fa atoato ny asanao amin'izay no atsangana. Vitan'Andriamanitra zany. Aza-kivokoviny ny tany masotrety zany fa jereo Jesosy. Jereo Jesosy. Ndao tsika tsy hijery ny situation misy. Mety mafy miakatra ny vidiny zao, mananana ny vidiny ry. Fa isorana ny tompo aloha fa ny réinscription sekolisa maraina alatsinainy talata alarobia etsemy supérieur tsy niakatra ny vidiny. Mahavariana, mahavariana. Taraintsika ny amfikara ny vidiny entana. Fa tsy hitatsika ny mahimaim-po ny omen'Andriamanitra. Manasanao foana. Raha mbola azo atao tongava, ndao hianatra. Zay efa mahay. Hainao dikan'izay efa mezaka izay. Efa mahay. Tao anetry tena. Zavatra mbola tsy hetsika. Ary misy zavatra amin'ny herinandro ity vao ampianarana. Misy zavatra amin'ny herinandro ambony vao ampianarana. Halleluja. Taontsika hiteka mafy tsara ho an'ny tompo. Mahazo teorina vetivety ary tenenao akaikinao tonga soa ianao androany hoe eto amin'ny fanatren'Andriamanitra indray hoe zasy ianao hoe andray zavatra hoe. Anio manokana indray dia mahafaly andray tsika eto miaraka amin'ny fanatren'Andriamanitra miaraka tsika mianakavy ho amin'ity fikadona amin'ny farany herinandro miditra amin'ny herinandro vaovao ty ao anatin'izao latabatra masina iombonantsika latabatra ny communion voalohany tamin'ity mois de mars ty dia nampitondraina ny lohateny hoe mandray aloha vao miatrika. Averiko mandray aloha vao miatrika. Ao anatin'izany lohateny zany sady dia efa afaka mahazo sarain-tsaintsika hoe tsara aminao tsy tonga dia miatrika fa tsara aminao aloha mandray zay vao miatrika. Amin'izay ianao manana bagazy hiatrehana satria efa nandray zay avy amin'ny tompo. Sokafantsika ny Korintianina voalohany toko 10 ny 9:40. Korintianina voalohany toko 10 ny 9:40. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika tsy hifiraisana amin'ny rahan'i Kristy vaizany. Ny mofo izay vakiantsika tsy hifiraisana amin'ny tenan'i Kristy va izany. Fotoana anankiray nanokafan'i Jesosy zavatra faran'izay sarobidy ny communion. Satria sambany izy ny teny hoe ty ozy izy ny tenako ary ty ozy izy ny rako. Ary le izy tsy naseho amin'ny fotsiny fa nomeny. Ary tsy hoe nomena ho jerijerena sy ho entana fa nomena mba hohanina sy ho sotroina. Tsy eny amin'ny tananao fotsiny fa ho tafiditra ao anatin'ny vatanao. Hitantsika ao anatin'izany ny fisainan'Andriamanitra fa na dia te hiaraka aminao ary izy dia te hanakaiky anao ho tonga ao anatinao. Tena akaikinao te hanakaiky anao foana Andriamanitra hoe dia ianao koa tokony tahak'izay hoe. Zay no mahatonga antsika tsy tokony mavesatra be rehefa maheno hoe ndao hivavaka. Satria isika mihitsy ny tokony hahatsapa ny asarobidiny hoe miaraka amin'Andriamanitra. Fantatrao tsy vita zany io raha tsy miaraka aminy ianao. Dia mety hiteny ianao be dia be nefa vitako fa tsy niaraka taminy. Toy izay aminao tondro maso ary nahita fiadanana ianao. Vita le izy fa amin'ny alina ianao ohatrany tsy ampy. Avy manangana trano ray ianao dia ohatrany sarian'ny zava-misy zany masonao ahita hoe trano avoavo kokoa ny natsangany voisin ianao. Voa zay fotsiny
tonga dia efa tsisy valerany intsony le mba natsanganao. Tonga fiara tsara tarenao avy any klaksonina andreto azonao reo ve le tiako tenenina mifanena aminao le olona namanao mitondra n'le voanivoaka tamin'ny maraina. Raha vao tsy manana an' Jesosy ianao a tavela eo. Rehefa manana an' Jesosy ianao ny fifalianao satria miaraka aminao Andriamanitra, ary ny fifalianao satria miaina tsara ny hafa, miaina tsara ianao, lasa tsara fanahy ianao. Amen. Ao anatin'ny fandraisana rehefa ny prezante ny tenany sy ny rahan' Jesosy a dia anisan'ireo marika anankiray a izay hoentintsika eto miaraka amin'ny fanampihana masina fa mofo sy ranom-boaloboka no nataon'i Jesosy a nofo sy rany, du pain et du jus de raisin. Zavatra mahavariana, tsy blé sy raisin fa pain de blé sy jus de raisin. Misy dikan'izay. Mba ataovy misy dikan'izay fa aza mijerijerina fotsiny atao misy dikan'izay. Samy hafa izay. Tsy vonim-boaloboka nataony teo. Ao a dia lafarinina. Mihaino tsara tsika fa mofo efa masaka sy ranom-boaloboka efa vita tsara. Tsy fruit no nentin' Jesosy eo amin'ny latabatra fa inona tia mivalina. Esaïe 65:8. Isaia 5:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao no lazain'i Jehovah, tahaka ny ranom-boaloboka hita ao an-tsapahony ka ataon'ny olona hoe aza simbana, fa misy fitahiana ao anatiny, dia toy izany no ataoko noho ny amin'ny mpanompoko ka tsy hanimba azy rehetra ao. Eto Andriamanitra manao fanoharana momba amin'ny mpanompony a izay rantsamboaloboka. Dia hozy izy tahaka ny ranom-boaloboka hozy izy ao anatin'ilay voaloboka. Mihaino tsara tsika. Izany hoe rehefa mijery voaloboka ianao dia tsy rano ny hitanao fa grappe, voaniny, fruit. Fozy Andriamanitra mahatonga an'io raisin io tsy mbola kapaina satria misy jus de raisin ao anatiny izay mbola tsy hita. Ary io jus de raisin io na io ranom-boaloboka io dia definisen'Andriamanitra fa fitahiana ny anarany. Bénédiction. Taovadrona maheno tsara ianao. Zao zany, misy ny fruit dia misy ny bénédiction de fruit. Eo aloha tsika miainga efa tsy ampitoviana hoe samy voaloboka samy voaloboka fa ndray vety ndray ranony tsy mitovy zany e. Tsy mitovy zany ranona. Ndray vetiny a, ndray ranony. Ianao zao raha manao commande lasopy a dia samy ilainy reo. Fa raha ranony fotsiny a tsy mahavoky. Raha ventiny fotsiny a tsy telina. Fa raha eo ny ventiny, eo ny ranony a, tonga dia mety. Misy ny fruit dia misy ny bénédiction de fruit. Aiza les bénédictions de fruit? Anaty fakany. Mba valio moa e. Aiza? Ao anatin'ilay fruit ihany. Zay no nampiasain'Andriamanitra anorona ny tenany sy ny rany a izay tiany hohaninao sy hosotroanao. Ny ranom-boaloboka eo amin'ny Isaia 5:9 io, ny ranom-boaloboka tsy hita ao anaty voaloboka dia voalaza fa fitahiana no anarany. Zany hoe ny vokatra raha mijeritsika ny fanoharana nitondran'ny Paoly apôstôly teo ambany fitarihan'ny fanamasina, raha vao miresaka fruit tsika dia maninona? Toetra. Fa ao anatin'iny fruit iny mbola misy zavatra anankiray napetrak'Andriamanitra ao anatin'iny. Ary le ataontsika hoe le fitahim-pana toetra ao anatin'le toetra tsy mivoaka raha tsy atao ahoana le voankazo? Potserina. Misy zavatra tsy mivoaka eo amin'ny fiainanao.
raha tsy potserina ianao. Androany maraina hitsikitsika ianao ny amin'ny antony napotsipotserana anao. Ataon'Andriamanitra miara-miasa ilay izy satria tsy mivoaka ho azy ny ranon'ilay voaloboka raha tsy potserina ilay voaloboka. Ary ilay ranon'ilay voaloboka tsy hita. Raha mijery dia ohatrany tsisy ninoninona. Fa rehefa raisinao ilay voaloboka ka potserinao dia mando ny tananao satria misy zavatra ao anatin'ilay voaloboka. Ao anatin'ny toetra an'Andriamanitra efa ao anatinao raha leva aveo. Raha poretina ny toetra dia mamoaka ataontsika hoe toe-panaraka an'Andriamanitra fitahim-panahy. Ary iny ilay tenenin Jesosy hoe rany. Matthieu 11:29 exemple anankiray faran'izay aingana be. Hoy ny tompo amin'ny Matthieu 4:9-20. Entony ziogako mianara amiko. Haintsika izay lesona izay. Andriamanitra tsy napidina an Jesosy hanao sekolim-pahagagana fa sekolina toetra. Androany maraina ataovy azo antoka fa mandray fanitsiana man-toetra ianao. Tonga eto ianao eo amin'izay tany misy ianao fa mialeto ianao eo amin'izay tany itenenan'Andriamanitra anao. Dia namelesony Jesosy amina sekolina toetra, mianara amiko izy fa za malemy fanahy. Ny fahalemem-panahy dia voatanisa eo amin'ny Galaty 5:22-23. Sady tsy miavonam-po manetry tena. Manetry tena tsy voasoratra ao amin'ny Galaty. Io ilay teneniko anao. Raha vao eo ianao malemy fanahy eo ka potserina manetry tena amin'izay. Tsy manetry tena izany ianao raha tsy potserina. Izy aloha dia tsy niatrikady mihitsy fa dia manetry tena izy tsy maharan'izany. Ao anatin'ilay mafy mihitsy no mivoaka ny fanetretena fa tsy ao anatin'ny hoe miadana be misy ny rehetra. Tsy haiko raha azonareo amin'izay ve ilay izy. Nefa ny fijoroanao ny fahalemem-panahy ilain'Andriamanitra. Ary ny fijoroanao ny fanetretena tena takian'Andriamanitra mihitsy raha hiaraka aminy ianao. Ka te ho any amin'ilay mandrakizay izay efa nisokafan'Andriamanitra tamin'ny famonjena fa ilana ny safidinao hoe ianao ve te ho any. Andro maraina mamonjy ianao Andriamanitra. Ianao ve te ho voavonjy? Manokatra ny lanitra ho anao Jesosy. Ianao ve te ho any? Fanontaniana ilay izy. Manokatra lanitra ho anao Jesosy fa ianao ve te ho any? Dia izao no tenenin Jesosy, amboary ny toetra fa toetra no ahafahanao manivana sy manintsana n'ilay nofo mba tsy ho vesara ny nofo ianao hiakatra fa ho maivana tsara amin'ny fotoam-panjavonana tonga dia miditra. Te hiova toetra ary ve ianao? Le izy zany tsy hoe tokony ianao fa ianao mihitsy ny tokony ho resy lahatra hoe ty toetra ty zany no hamaritra zavatra be dia be eo amin'ny fiainako tsy eto ambony tany ihany fa indrindra any amin'ny mandrakizay. Ary izay ny anton'ilay fivoriana androany hariva, androany maraina, hanampy antsika mba hahatakatra hoe ohatry ny ahoana ny fiasan'Andriamanitra. Indraindray tsy azontsika intsony nefa maninona ary mipotsipotserina lava. Tena akaiky ianao misy zavatra tiana avoaka hoe maninona ny poriporetina lava. Tena akaiky ianao misy zavatra tiana avoaka hoe ny citron zany rehefa potserina voaka ny jus de citron. To dia mahazo vitamine C ianao. Raha tsy asianao yaourt dia mintsana nifinao. Alleloia. Ny oliva rehefa potserina mamoaka diloilo. Ny data rehefa potserina mamoaka tantely. Ny blé rehefa potserina mamoaka lafarinina. Ianao rehefa potserina mamoaka toe-panahy. Za te hamoaka toe-panahy fa za tsy potserina izany. Efesiana 2:17 izy ny Baiboly amin'ny anaran'i Jesosy mahavariana be. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Anisan'ilay resan'ilay hoe fitahim-panahy bénédiction spirituelle zany le toe-panahy mivoaka avy ao anatinao rehefa mijoro amin'ny toetra an'Andriamanitra ianao nefa mbola poretina. Tsy finalité zany le hoe malemy fanahy. Manomboka saison 2 ianao zany vao malemy fanahy indray, poretina indray ianao dia hiditra any amin'ny saison 3 manetry tena. Saison 1 beloha. Formena ianao saison 2 lasa malemy fanahy. Fa rehefa malemy fanahy ianao poretina dia mamoaka fanetretena.
Ary ahoana moa ny anandratana anao any an-danitra raha tsy sambatra izay manetry tena fa izy no asandatra. Salamo 1:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra, efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano zahay, fa nitondranay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Vao nisy nanitsaka ny lohanay ozy izy, dia fitahiana mahatretrika keny tao ambadika ilay izy. Tena kekinao, zay ary ilay izy hoe. Vao nitsahana ny loha dia mivoaka ny fitahiana. Tsika zao misy fotoana hoe fitahiana ho anahy, dia tanina teo ambony lohatra, misy disoka zany iny. Tokony ho tongotra ny ambony lohanao. Zany tenen'ny Baiboly, nitsahana aloha vao mivoaka ilay fitahiana. Fa rehefa iderintsika, aoka tsy fametraka tongotra ny ambony lohan'ny sasany. Samy mifantoka amin'izay dainsa tokony atao eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fanetretena, manao tsinitsinina ny tenanao ianao. Fa manina pasitenareo ny mandiha, Baiboly miteny hoe mandiza. Tena isy olona taitra rehetra tonga any an-danitra any, atile ataovy kely aleloia iny. Alleluia. Sokatra alleluia. Alleluia. Miditra ianao. Alleluia. Mitsena ny anjely. Alleluia. Ianao am'izao, fa mandiha ty, fa mandiha ty. Tozy le anjely. Vao mafy ianao tsy nandiha tany, fa tsy maninona fa aty mirécupre. Allez, fa mandiha. Eo amin'izay ianao vao mianatra. Aza menamenatra. Andao moa andao sao dia averinao fa morôzy ary ty lanitra ty. Hoe tonga ao an-danitra ao zany dia vao miditra fotsiny dia vao mitady meme dia aty an-danitra tsy mahazo meme zany. Ano mihitsy ny toeran'ny fifaliana mandrakizay tsy manam-pahataperana. Zany hoe mahatonga antsika miaritra miafy mitandriny. Grâce matinée sabotsy maraina reto fa vao maheno ianao hoe rendez-vous miaraka misy mpanjaka. Tsy maintsy tonga ianao manaja azy ianao. Zao koa tiako tenena aminao, tsy hitovy ny week-end ny mpanatrika eto sy ny tsy mpanatrika eto. Tsy hoe averiko tsy le eto sao dia hoe dia ahoana zany le manatrika le manatrika fanatrehan'Andriamanitra tiako tenenina, fa tsy hoe le manatrika ny fotoanany hvkl, tsy dénomination le izy fa présence de Dieu. Fa za mahita an'izany lanitra zany tena mety vao mita tonga dia manao chorégraphie ny anjely. Tongizy, tongizy, wow! Ohatr'izany ny fahitako azy. Tsy haiko ny ianao. Fa misy olona zao tia bagasy. Vao miditra ianao, to dia mihira ny anjely. Tonga soa ianao ray aman-dreny. Efa ela seka very atonga ihany. Aty izay ianao. Tsara ny eny Andriamanitra Fa zao, aloha ny saintsainina an'izay ataovy tongany aloha ianao. Verina tao amin'izay tsy kitsina aloha. Amen. Efa nampandeha ny lohanay. Efa nampandeha ny olona anitsaka ny lohanay ianao. Ohatry ny tsy takatra hoe fa ahoana koa ary zany? Za zanak'Andriamanitra kitsahana. Ataovy hoe? Aza miteny inona fa ataovy rotsiny. Mankatoa daholo isa roa telo. Misy tsy mety mihitsy. Any anatin'ny foko. Efa nampandeha ny olona ianao anitsaka ny lohanay. Nandeha namaky ny afo sy ny rano zay. Aika nitondranay ianao hivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika. Matetika rehefa tonga eo dia raisitsika ny salamo fa 4:12 tapany C. Tsy tiana ovakina le mifanitsakitsaka eo, to dia le ry rahalahy hitondra anao fitana eny alohan'izay rahalahy aloha hitsahana. Tsy tianareo ve zany teny zany? Tsy aleo ve to dia miverina amin'izany teny marina be zany? Manjary mialeta ianao dia fitahiana matetika rahalahy, fitahiana matetika ranabavy. Tena kaikinao fa alohan'izay aloha hitsahana
tsy hoe hitsao fa hitsahana satria tsy le akaikinao ny anitsaka anao. Misy zavatra mazava be eto, misy manitsaka ny lohantsika fa mivoaka miaraka ny fitahiantsika, ary ny fitahiana dia vokatry ny fantsahana ny lohantsika nanekentsika ny fitondran'Andriamanitra. Aza mijery le tongotra manitsaka fa jereo le Andriamanitra mitondra anao amoaka n'le zavatra tsara be ao anatinao raha manaiky anao ho hitsahana sy atao tsinitsinina. Zay ny le hoe manitsaka. Ny olona malemy fanahy maharaka tsara amin'izay ny olona malemy fanahy rehefa hitsahana ny lohany dia mamoaka fanetretena izy, satria ao amin'le fahalemem-panahy mivoaka le fanetretena izay ohatran'le hoe ao le voaloboka rehefa piretina dia mivoaka le ranom-boaloboka. Samy hafa zany ny toetra fruit sy ny toetra mivoaka rehefa hitsahana le fruit. Misy zavatra mazava anankiray koa tian'Andriamanitra ampaherezana antsika. Romanina 5:7-7. Misy zavatra anankiroa reto mahakasika an'ilay toetra. Galatiana 5:12-7 dia manambara fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahalemem-panahy, fahononam-po, fanaovan-tsoa, faharim-po, fahamoram-panahy, fahamarinana na hoe finoana. Ireo sivy ireo dia mamaritra ny toetran'Andriamanitra entiny fanamasina ao anatinao rehefa avy mandray an' Jesosy ianao. Ary Baiboly dia milaza fa tonga dia fenao ny toetra io ao anatinao, fa mila tonga saina ianao sy mazoto mamoaka n'le fantatrao fefa ao anatinao. Tena akaikinao misy fitiavana be zao ao anatinao, fa mety tsy hainao mamoaka an'le izy hoe dia lasa miandry ny hafa ianao nefa ianao mihitsy ny tokony hanome. Teneno akaikinao ianao foana manao premier pas hoe tsisy lehilahy manao premier pas zany ka raha tsara manao ka manetry tena rahalahy, manetry tena dana any an-danitra sa tsy hoany ve azafady ho anao zany le teny. Romanina 5:7-7 naran'i Jesosy. Ary tsy zany ihany, aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ny faharetana mahatonga fahatsarapana voazatoetra, ary ny fahatsarapana voazatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra satria ny fanamasina izay nomenantsika nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra hitobatobaka sy hitosatosaka ao am-potsika. Io toetra n'Andriamanitra ny fanahy io atao hoe vokatry ny fanahy dia rehefa hiainanao ny vokatry ny fanahy dia misy zavatra anankiroa, misy direction anankiroa. Eny tsara. Direction voalohany le niteneniko teo, rehefa potserina dia maninona mamoaka an'le toe-panahy atao hoe fanetretena, ohatra raha fahalemem-panahy zany izy. Fa le direction anankiray indray tian'Andriamanitra ho masaka tsara le toetra, dia izay izy le atao hoe fahatsaram-panahy voazatoetra, voalaza ny bokin'ny Romanina teo. Amin'ny dika teny fototra izy tsy fahatsaram-panahy rery, fa ozy izy hoe toetra n'Andriamanitra voasedra. Zao zany, rehefa mandray an' Jesosy ianao dia misy fitiavana ao anatinao, fa rehefa manaraka an' Jesosy ianao dia voasedra ny fitiavan'Andriamanitra ao anatinao. Le fisedrana zany tsy ny ampitsy ny fanoloran-tenanao, fa amin'ny andro mpiaina mpanomponao ny fanarahanao Andriamanitra dia mihamasaka ohatry ny akondro atao inona? Aotrika dia tratra ny hafanana, izay le hafanana ilaina, tsy mahita mazava na tiaiziny, fa rehefa mivoaka avy ao masaka tsara. Reo no jerevantsika amin'izay, ahoana ary no hahafahanao zany miainga eo amin'le fruit de l'esprit amin'izay? Efa manana an' Jesosy ianao, fanamasina efa ao anatinao, reo fruit de l'esprit reo efa fena ao anatinao, ianao kizitim-belona be hoe misy fahalemem-panahy ao anatao fa tsy avoakanao fotsiny, fa efa misy ao. Tena akaikinao mahagaga hoe fa efa ao le izy hoe mba azo fitehaka mafy tsara ao an-tompo aloha tsy départ à zéro zany zasenao, fa départ eo amin'izay fanapetraka Andriamanitra amin'ny fahafenoana ao anatinao. Ny anjarantsika dia tonga saina hoe misy ao zany, fa maninona tsy avoakako, ary maninona raha mba avoakako hoe zay. Diso ianao zany raha miteny hoe zanga Jesosy,
ka mahay mamoaka ny toetran' Jesosy. Ny mamarina an'izay dia tsy Jesosy ianao, fa ny madiso an'izay zay rehetra momba an' Jesosy sy mahakasika an' Jesosy ary ny maha-Jesosy azy amin'ny matoetra dia efa nalefany ao anatinao azo avoaka. Ny anjaranao zany mampiasa safidy mba tsy kizitina fa ho malemy fanahy. Mampiasa safidy tsy ho ratsy fanahy fa ho tsara fanahy, fa le fahatsara-panahy, le fahalemem-panahy, le zavatra tsara be dehibe efa ao anatinao fa matory velona be. Fifoazana. Fifoazana tsy sampana. Tsy mampaninona izay mety ho ataon'ny olona fa ny fifoazana enao mihitsy no mifo mahafantatra hoe ary ty zavatra ty napetraka Andriamanitra atao anatiko maninona ny matoritory. Tena kaikanao mila foazina hoe. Tendeno izy foazy ny toetra n'Andriamanitra ao anatinao hoe. Alleluia. Inona ny lalana diavin'ireo toetra ireo? Satria efa napetraka Andriamanitra ireo. Ny anankiray sedraina ilay izy mba ho masaka. Tsy tokony atahotra sedra ianao fa mba ho masaka ilay izy. Aza mihinana mangamanta zany, ataoko lasary marary. Raha lasary io foana no manao marary, hafa enoko vinaigrety efa hoe mamparary aza mainsista. Tsy mitovy mihitsy ny hoe manga makirana asiana vinaigrety dia mody tapenana amin'ny siramamy kely. Sy hoe manga masaka sokafana mihitsy am-potsiny ny hodiny. Fony vavanao vao manantona dia efa le nofon'le manga mihitsy mivoaka manantona amin'ny vavanao. Tsy haiko razonareo tia fiteny hoe faran'izay masaka zany. Tsy ketohana akory tonga dia any anatin'ny lela ilay izy ohatry ny azoko verika izy zany Andriamanitra. Sofa fotoam-pandraisana androany. Teneno akaikinao mendrasan'le masaka hoe. Aza maimaika hoe. Hafa ihany ny masaka tsara hoe. Zay le lalana anankiray diavin'le toetra. Rehefa miaritra n'le fahoriana ianao, Baiboly no tefa ao anatin'le fahoriana no memasaka le toetra. Le anankiray indray ao anatin'le fanaporetana no mivoaka le toe-panahy fitahiana na le fitahim-panahy ho aya sy ho anao. Salamy 119 143. Salamy fa 7:100 ny andiny fa 7:70 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao mivoalaza ny mpanao salamy. Fahoriana sy fahaterena nazo aho, ny didinao ny firavoravoko. Maharaka tsara amin'izay ianao a. Fahoriana mamoaka inona moa? Fahatsaram-panahy voazatoetra. Fahaterena teriterena eo mamoaka an'le toetra fitahim-panahy. Tena kaikanao ohatra miaraka le izy. Tsy ianao zany no misafidy hoe bon niany etretiko amin'ny herinandro ity mba sedra fotsiny. Tsy ianao mandamina azy fa Andriamanitra mandamina azy. Alleluia. Zay leo manaiky ny fitondrana. Tesalonianina voalohany toko 7:7 hozy izy Paoly mianaran'ny tompo. Noho izany rahalahy, nampionina anay teo amin'ny fahaterenay sy ny fahoriana rehetra ny finoanareo. Tsy rehefa miverina le izy. Ka isika mpanara-dian'Andriamanitra dia tonga saina fa matoa avelan'Andriamanitra hitranga ny fahoriana. Ao raha. Matoa avelan'Andriamanitra hitranga ny fahaterena. Matoa asain'Andriamanitra misotrotsika ankapoaka ny fisaorana. Ary tena tena raha an Kristy. Amen. Atao inona fahoriana? Affliction. Tsy hoe flexion fa affliction fahoriana. Misy ilana azy. Misy ilana azy kely fahoriana. Aza verina tsy ny pasteur ka tsisy ilana azy. Misy ilana azy. Satria ny Baiboly dia milaza ny amin'ny bokin'ny Romanina hoe tsy voasedra le izy raha tsy ao anaty fahoriana. Mamangy amin'ny fifaliana. Aza taitra ao anatiny eo. Miaraka aminao Andriamanitra ao anatiny eo. Amoaka zavatra faran'izay ilainao Andriamanitra ao anatiny eo. Ilainao miaina an'le toetra voasedra. Satria le toetra n'Andriamanitra masaka hafa mihitsy ny fahafinaretan'Andriamanitra hanotrona anao par rapport an'le toetra n'Andriamanitra mantamanta mbola tsy tena hita hoe tena efa iainanao. Ohatra izao le izy ary toetra n'Andriamanitra ao anatinao manta. Tonga avy koa fanotronana mantamanta koa. Masaka tsara ny toetra n'Andriamanitra ao anatinao. Ohatrany ihany koa ny fanotronan'Andriamanitra masaka be. Manana intérêt ianao zany hanamasaka aingana an'le toetra.
Inona dikany hoe voasedra? Dikany hoe voasedra. Ninona mitrango mivoaka foana ilay toetra. Tsy ilay toetra ratsy tsony, fa ilay toetra tsara. Fifaliana voasedra. Samy fifaliana voasedra zany. Fifaliana normal aloha. Mahazo valim-bavaka ianao dia faly. Izay tsy faly amin'ny valim-bavaka, tokony ho faly amin'ny valim-bavaka. Amen. Fa raha mbola tsy tonga ilay valim-bavaka, faly amin'ilay mpiaino vavaka. Ary faly amin'ilay Andriamanitra nampanantena, fa tsy maintsy hamaly ianao izy, na dia mbola tsy hita amin'ny masonao azy. Hitanao, mihamasaka ilay fifaliana. Tena kaikanao, mihamasaka ilay fifaliana hoe tsy miankina amin'ny zavatra hitanao. Ataodraotra mahitsy tsara tsika hoe manomboka vitanao no mifaly nefa mbola tsy hitan'ny masonao ilay zavatra mba nangatahanao. Manomboka efa masaka izy zay. Dia mahavariana, izay fifaliana masaka izay ny andrasan'Andriamanitra. Ohatranao ihany koa mino fa ianao tsy hinana rambonomby matavy sy tsaramaso maina. Vao avy nandrahoana 10 minitra. Tenena kaikanao, Andriamanitra koa mba miandry an'izy masaka hoe. Mihaino tsara ve tsika e? Zay mahatonga antsika tsy tokony ho maika. Aza maika efa tonga rahampitaona io rehefa masaka. Tena kaikanao, aza maika efa tonga rahampitaona io rehefa masaka hoe. Zay mahatonga na zaza 10 taona tsy afaka angataka hoe Andriamanitra mevady, mbola tsy masaka. Miandro fotoana. Misy zavatra zay tokony hiandrasanao tsara n'Andriamanitra fotsiny. Fa ianao mila manamasaka an'ilay toetra. Ny fahatsara-panahy na ny fanaovan-tsoa godiness. Andriamanitra tsara fanahy foana, zay ilay masaka. Fa tsy hoe isaky ny farany volona ianao ny tsara fanahy. Na isaky ny be ny client tonga ao botika ianao, dia amin'ny ianao tena tsara fanahy. Dia alohany mamangy anao aloha dia manontany hoe betsaka ve ny olona niditra aloha? Ohatra misy mivola. Dia tonga avy any amin'izay zay hoane. Dia fantatra zany hoe humeur anao zany a. Tena kaikanao mbola manta be zao zany. Mila fanampian'i Jesosy ianao. Surmonter daholo zany rehetra zany. Aza vely iankina amin'ny zavatra hitan'ny masonao ny fahafahan'ilay toetra n'Andriamanitra mahazo aina mivoaka ao anatinao. Asitsikitsiky. Zany tsikitsiky zany zao tokony exercice samaraina. Vao tonga dia Alleluia. Baiboly miteny efa foravoravo mahasalama tsara. Teo salama ve? Tsy azoko ianao. Aza mampime pasera fetam-bavaka ohatsy dia sitrana. Amin'ity an'ity ampime fotsiny fa zany metra tanana. Ohatra zany. Baiboly miteny hoe mba foravoravo ny mahasalama dia maninona ianao tsy mba mitsikitsiky. Ka tsy azonao mihitsy manjoa azon'ny Kristika. Alleluia. Possible ankahanao. Tonga eto andro ao maraina ny rahan'Andriamanitra ampatsiaro anao fa possible ankahanao. Ao anatin'ilay manjomy mampahery Andriamanitra mba tsy ho diso fijery ianao hoe tsy tiako ilay fahoriana, tsy voatery ho tianao fa ilainao. Satria avy amin'ilay fahoriana Andriamanitra no manamasaka an'ilay toetrany mba ho hita à tout moment fifanananao ilay izy. Sady vitanao mamoaka an'ilay izy. Amin'izay fotoana izay à tout moment afaka hanotrina anao koa Andriamanitra. Amen. Ilaina ny affliction, ary zay mahatonga Salamo 1:120 teo alohan'ilay hoe hanitsaka. Hozy izy ny Baiboly, amin'ny anaran'i Jesosy, efa napinditra anay tamin'ny fandrika ianao, na nisy eta mavesatra teo ambalahanay ianao. Zay ary le fahoriana manamasaka toetra. 2:12 nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay ianao, zay indray ary le manitsaka sy le manaporotra, mba hahafahan'ilay toe-panahy fitahiana mivoaka avy ao anatin'ilay toetra. Aza adino le hoe jus de raisin, ny raisin rehefa potsera dia maninona? Mamoaka jus. Ny olona mino après affliction rehefa mandalo fahoriana dia lasa olon'ny finoana. Lasa olon'ny finoana. Voasedra le toetra finoana masaka. Zay mitranga eo mitranga. Ny olona rehetra tsisy mintsony fa io olona voasedra io mbola hiteny hoe mbola possible zany. Tonga avany le olona kalisiny eo tsisy raraika zany mbola possible zany. Iny le ohatry mi-insiste mbola possible iny ny zavatra ny ainany tao, ny zavatra ny lalovany tao, dia resy lahatra izy nahita n'ilay fitondran'Andriamanitra hoe ohatry mafy fa ny fiafaran'ilay izy tsara lavitra, ohatry mafy fa ny fiafaran'ilay izy tsara mihoatra, ohatry mafy fa ny fiafaran'ilay izy tsara indrindra.
courage ianao amin'ny ilalovanao io. Za tsy te handalo an'io. Aza misaina an'izay. Saino le zavatra tsara afaka no azonao raha misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra ianao, ampianariny ao anatin'le manjo mba hamoaka an'le toetra ara-potoana, ninninona mitranga, ninninona tsy mitranga. Ny olona malemy fanahy rehefa misedra fahoriana dia lasa olona mifahalemem-panahy voasedra, malefaka eo foana izy. Ohatry ny olona tsisy problema zany. Ny eo voaresantsika teo fa voanisesy ny fahoriana ny sedra azy. Mahitanao ampahirezin'Andriamanitra andro amaraina. Mahitanao courage miatrika mois de mars. Tsy tovy mihitsy ny janvier sy février afy ty mars ty. Ny anarany azy dia nataon'Andriamanitra samiafako. Izy tsy niteny février plus 2 ty a. Mars nataony hafa mihitsy. Tamin'ny février mety mbola voan'ny la fièvre ianao, février. Afy ty mois de mars ty. Afy ty androany ty. Afy ty marainy ty. Afy ty week-end ty. To dia avozony ao anatinao. Afa indray zao ny androany iarahako amin'Andriamanitra. Le mbola tsy hitako hatramin'izay zao afaka aseho ny androany. Quelle belle journée. Oay, afinaritra zao ty androany ty. Mientanentana melo ohatra zany. Anjary tsy mety raha miatrika le journée anao ohatrany. Ena reny mbo hitrangy. Tena kaiky anao ny zavatra rehetra afaka hitranga hoe. Tiako azoko mihitsy nareo le. Lasa ilaina le fahoriana amoahana toetra voasedra. Rehefa eo ny pression sy ny écrasement, zay amin'izay le izy, fahampiretana sy fanitsahana, dia tsy tokony ho taitra ianao amoaka zavatra Andriamanitra. Le voalohany, miatrika fahoriana ianao, anamasaka Andriamanitra. Le faharoa, ohatry misy fanaporiporetana amin'ny faneritery zany, ohatry ny aza mifampanisa pression e. Tena kaikinao, misy zavatra ho avoaka indray aho e. Ny citron zao raha imbolongana citron iny a. Raha imbolongana citron iny atao anaty salady. Tsy haiko mpanao sakafo moa zany. Dia ohatrany tsy hita ny fiantraikany. Fa raha iny ny tapahanao, ampiarahanao miaraka amin'ny vinaigrette kely, huile d'olive, anana kely, sy anana, ary mananana, dia ohatrany gaga ianao fa ohatrany hafa mihitsy ny tsirony. Mpanjaka tany amin'ny taonjato firy ihany lasa mananarana salady. Salade César, tsy azoko. Averiko. Tsy vitan'le citron bolongana le izy. Fa rehefa nitapahana izy ka mpiretina, dia lasa mitondra ny anjara tsiro hampiavaka an'le plat. Atoato, tsy hainao bolongana io. Fa hainao ohatry ny voaporotra. Fa maika mamoaka tsiro tsara, anova amin'ny manodidina anao, sy izay rehetra andrahan'Andriamanitra anao. Raha sedra tratra ny allergie anao dia inona nataony olona matetika asio citron. Dia le citron tsy hoe imbolongana be ny atao anaty vava. Tandremo voately lava sao kenda. Fa tapahana. Dia potserina tsy asiana siramamy fa to dia ilay makirana tsara ty dia iny mihitsy manala azy. Alleluia. Tena kaikinao misy antony zavatra rehetra hoe. Fantaro le antony hoe dia ampahirezony tenanao hoe. Ny olona mino, enio tsara mizairana. Tahaka an'izay efa nenonao hatramin'ny voalohany. Ny olona mino, rehefa avy mandalo pression sy écrasement, lasa fidèle. Ohatry tsy azonao le raha ndraso aloha. Tsisy olona vao manolo teny zany hoe, resaka ianao tompo sy monjy mifena, za tompoko fidèle. Vao androany, ahoana mantanao izy ianao rapitso? Pretina ianao vao hita hoe fidèle sa tsy fidèle. Amen. Io. Mino ianao manolo tena. Mety hiteny hoe za fidèle, ny anarako raha fidèle Jean-Pierre, tsy maninona. Fa rehefa pretina ianao, rehefa hitsahana ianao, mivoaka avy eo amin'izay ny afaka jerena hoe fidèle sa tsy fidèle. Zay amin'izay le teneniko anao hoe fitahim-panahy. Ny fidélité tsy ao anatin'ny fruit de l'esprit.
ny finoana fahamarinana zay ny fruit de l'esprit fa raha vao poeta le finoana mivoaka raha fidèle ka atoato avy aloha isy mifanaporetana sy mifantsahana isy voan'le fitahim-panahy tsara mba hahafahan'Andriamanitra mahazo aina miara-dalana aminao a mikarakara ny fiainanao a mikarakara ny hafa amin'ny alalanao. Ny fidélité tsy deuxième jour de mariage. Tsy hoe mpanolorana peratra ny hoe tonga de fidèle be zareo ny fomba natsoako an'le peratra fidèle. Alohan'ny andeha ny herinandro. Taona 5 taona manomboka mahazoazo faharoroany madany maroroka. Hitantsika hoe raha fidèle ianao. Za mahita fa fidèle ianao. Hitanareo amin'izay ao anatin'le zavatra be dia be mitranga mihitsy ny maika me mivoaka le toe-panahy mahafinaritra be efa ao anatinao. Ny olona malemy fanahy rehefa miatrika pression sy écrasement mamoaka fanetretena. Ao anatin'ny pression misy ny pression problème, misy ny pression ny ota. Fa raha mijoro tsara ianao, voaka tsara ilay toe-panahy napetrak'Andriamanitra ao amin'ilay toetra izay tsy mivoaka raha tsy poretina ianao. Lasa ilaina ny pression, lasa ilaina ny écrasement mba hivoahan'ilay fitahim-panahy ao anatinao. Jona 4:7 naran'i Jesosy niantson'i Jehovah tamin'ny fahoriako aho. Inona ny réaction Jona rehefa nitrangan'ny affliction na fahoriana? Niantso an'Andriamanitra izy nivavaka. Salamy 8:105, Psaume 118 verset 5 naran'i Jesosy teo akaterena ny antsokon'i Jehovah. Inona no ataon'ny olona tratran'ny pression? Vavaka. Ka na pression na fahoriana nenina vava. Mba ianaro ny fomba niatrehan'ilay teo aloha. Tsy mbola nahita mihitsy ny hoe tamin'ny andro fahoriako dia niady saina. Napiditra setrika tao am-bavako vavaka ny nasainina tao. Iny setroka iny tsy hanafaka ninina. Raha zay ianao zampidirina iny, ny avoaka amin'ny fiara rehefa tsy hita izay anaovana azy. Raha mba mety fa fitiavana anao zany fa tsy hoe sanatria hoe mitifitra, tsy fantatro koa izy ary ny mety inona eto. Mety ho fantatra ny rehefa miresaka aminao aho. Tsy ara-paminaniana fa raha fofo bafa. Tia hitanao afaka Andriamanitra. Tsy fampanangana tanana ilay izy mba hahatonga anao menatra, fa fanampiana anao afaka ho tonga eo amin'i Jesosy. Fa raha teo any an-danitra ianao tsy tafiditra miaraka amin'ny setroka. Tsy maintsy esorinao eo. Tsy maintsy afaka amin'io ianao. Mety io ngamba le fahoriana tian'Andriamanitra ho lalovanao ianao ohatran'ilay mampahory tena mba hivoahan'ilay toetra tsara voazahatoetra na voasetra. Korintiana 2:12 ny anaran'i Jesosy. Koa dia finaritra amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, affliction, amin'ny fahaterena, pression, amin'ny fanenjehana, persécution, amin'ny fahantrana, pauvretisation, noho ny amin'ny Kristy fa ny fahalemeko ny fahatanjahako. Finaritra! Zany koa mbola réaction anankiray ankoatran'ilay mivavaka. Tena kaikinao, mila mivavaka hoe? Mila finaritra hoe? Atreto zany aloha ny zavatra ampianaran'Andriamanitra dia izao, tokony mivavaka foana ianao, inona atrehanao aloha zany. Tsy excuse zany, ka izy ny mafy be, zay mihitsy ny ivavahana mafy be. Tsy zakako be, zay mihitsy ny ivavahana. Tsy tiako. Tsy miseho ny fiainan'ny hafa. Zay mihitsy ny ivavahana. Repaka ao amin'ny trampokony olo ireo zany miatrika an'izany tolo ve? Ie, ataoko an'izay indray arany. Fa mila mivavaka. Ao anaty vavaka Andriamanitra ampaherenao mandritra an'ilay fotoana hiatrehanao. Amen ve? Tsy haiko hoe teza mosy rataka izy ohatran'ny efa mandondondona atao anatiko ato ilay izy. Elo tsara anie. Ny fahoriana mandalo. Ny pression mandalo. Ny écrasement fa ny présence de Dieu ao anatinao maharitra. Mazava.
zavatra lalovanao. Que veut dire lalovanao? Zavatra tsy maharitra, passagère fotsiny le izy. Misy raison d'être le fahoriana, ary rehefa dinina izy tsy hampahory ianao fa hisedra n'le toetra mba hitsangana avy eo ianao vétéran amin'ny fifaliana, commando amin'ny fiadanana, force spéciale amin'ny fitiavana, superman amin'ny fahalemem-panahy. Any le izy any. Fa tsy superman maniditsidina fotsiny sao ohatra hoe anao inona eo any amin'ny toetra sy hoe ma super héros anao. Tonga dia supermamy, superman fa supermamy, malemy fanahy. Sokatra ny vavanao tain'Andriamanitra daholo. Tonga avy misy olona tsy maninona izany, tsy fahafatesana no anton'izany fa nisehony voninahitra Andriamanitra. Vizany nanotana tsy nrenitsiziny nanota. Wow, zany zavatra nisehon'ny asan'Andriamanitra. Enao koa manan-kavaly foana. Baiboly dia milaza fa misy valiny foana amin'ny zavatra rehetra. Alleluia. Lasa mizara fifalinana amin'izay alehanao ianao. Eo amin'ilay mpivarotrana na mampalelikely eo akaikinareo le kisitinjitina kely fa tsy lafo le anina fifa le omaly izy mody asiana rano mba ho lafo androany. Dia tonga eo ianao dia mbola miady varotra be. 300 fa zany tsy maky lefy avy mivavaka eto io. Fa manana amin'ny fony Kristy. Ohatrin'ny izy rehetra tena akaikinao fotoana izao hoe mba tsara fanahy amin'izay tsika hoe, ary tsara fanahy foana hoe. Amen. Taizy Jesosy niatrika fahoriana ary taizy Jesosy niatrika pression. Matoa mantsy teneniny io dia nylalovany mba hahafahanao mahery an'kio indry raha nylalovan'i Jesosy zany ka tafavoaka izy ho lalovako miaraka amiko zany dia ho tafavoaka aho. Matthieu 26, 37, 38 naran'i Jesosy. Dia nalahelo am-po ary orindrindry Jesosy ka hoy izy tamin'ny mpianany, fadiranovana loatra ny fanahiko toy ny efo faty. Mitoy ereto kamera miary tory amiko tsika ary hivavaka. Ory aho. Teo a-Getsemane Jesosy niatrika fahoriana mba ho marina aminy koa fa ho voasedra ny toetra n'Andriamanitra izay nasehony hivoaka hatramin'ny farany. Taiza izy nitratra amin'ny pression. Ny 7:20 eo akaikely eo. Tsy niteny Jesosy ary eo mpisorona be taminy, ampiananiko amin'ny Andriamanitra velona ianao ilaza aminay. Ianao ve ny Kristy zanak'Andriamanitra? Pression. Tao an-tranony mpisorona be izy nitratra amin'ny pression, raha tao a-Getsemane izy nitratra ny affliction. Fa tanatin'ny fotoana anankiroa reto izy sady mivavaka mifinaritra niatrika satria fantany hoe misy olona an'izay manatrika sekoly, manatrika fotoana amin'ny fandraisana izy sabotsy maraina ho an'izay olona izay any Madagasikara amin'ny 2023 hozy izy ny tompo mivaty kely mihitsy ny tompo ho an'azy en 2023 mihitsy ny heretaka vetivety eto Getsemane sy ao an-tranony Kayafa mpisorona be ho an'ny zareo, tsy ho anahy ho an'ny zareo. Alleluia. Teneniny akaikinao, niatrika an'izany ny tomponao hoe mpanaradia azy ianao hoe afaka miatrika an'izay koa hoe fa tsy maharitra le izy hoe lalovana vetoveto hoe fa tsy maintsy hitsangana maty. Taovy mafimafy tsara ohatr'izay. Tonga avy le pression le miaramila, anary mpanjaka to dia naneso teo le miaramila reo Mandray, misy fanjaka sady nasiany zareo satroka tsilo maneso. Dia Jesosy tezy zaza atao an'izany fa tsy zakako be zava zany tena mpanjaka e. Tanao maître tsy miteny. Tsy rehefa ohatr' izao fotsiny. Tonga dia fantatry Jesosy daholo ny tantaran'le miaramila romanina eo. Mahatonga azy masika be ohatran'io ke tsy manana dada intsony. Dia hitany hoe ny passeny ny enfance an'ity miaramila romanina ity zany c'est le enfance volée tsy tsinanana. Dia hitanao tonga dia le zaranganao légionnaire ohatran'izay le izy. Ho an'izay mitady anao an'izay tonga eto. Afaka tsofina rano setina ambavaka ianao ho andra zay ny tena fanirianao.
sao dia tsy izay ny ilan'Andriamanitra sao dia miantso anao pastera ny tompo ajany keo izay misy mitaintaina avy dia hita an Jesosy daholo ao anatin'izy le mikapika dia ahoana ianao izany ny Mesia sady falifaly eo dia miary Jesosy mahita an'ilay lehilahy ndry mba naniriny ray aman-dreny le mbola velona hoe mba hanana ho avy tsara le zanany jerevana lefa lasa miaramila masika sady ratsy fanahy izany rehetra izany to dia hitan'i Jesosy mitompy maso ohatr'izao fotsiny mila vonjeny ty olona ty tsy fotoana namelohana azy satria tsy fotoana fanamelohana ihany koa moa tsy namelo koa ny atongavana ny aretan'i Jesosy tolo izany mba hivoaka le fahatsaram-panahy voasedra mino fa izay nikidikitika ny tompo rehetra teo na nidarika na nandrora na ndray zavatra daholo sura fa rehefa tonga amin'ny fotoana ny filazantsara torin'ny apôstôly sy ny mpianatra ireo miaramila rehetra ireo anesan'le zanolo tena tramy fara ne tonga dia niova Andriamanitra ane tsy adaly fa maninona ireo miaramila ireo no mamono azy amin'iny temps anankiray iny fa manenina tonga avy any le kapiteny anankiray le mitarika an'izy rehetra amin'izay leva fantsio ohatrany tsy marary tsara avy ireny tsy henoko tsara ny ekikany masika ane izany rehetra ianao cure-dent mivilana fa cure-dent neny Jesosy tonga dia le fantsika tsy hita ny ambodivony reny raha tadiavina le rezatra be loatra izany dia faly ary mahita ny fahorian'ilay olona eo Jesosy tsy taitra fa nieretana natsangana Messi merci Jesosy tsy taitra raha eo mamelany elona tsy fantan'izay ataony vao niala ny hain' Jesosy le kapiteny romanina masika be avy mifoka moly iny ony taoko amin'izay dia azonao tsara le izy oay tena zanak'Andriamanitra marina eo nefa Petera niaiky fa zanak'Andriamanitra satria hozy Jesosy tsy nofo ao mandrà naneo anao an'izany fa niraiko avy any an-danitra izany hoe le kapiteny ratsy fanampifoka moly be nelana indrindreo tonga dia nipitsihan'ny fanamasina hoe zanak'Andriamanitra io nomboanareo io dia le avy nanatsarika tamin'ilay lefiny inony ty isy kely an'izay tao izy boky ny apôkalipsy na zay nandefina azy ary ahita azy tsy avelan'i Jesosy izany ianao raha vao mikidikidika azy io manenjikenzika azy io tsy maintsy tonga namany ianao ndamany ny efaranao tsika izao zavatra tena tantara kely vizatika aoa kely fotsiny dia za aloha izany mahatonga antsika andeha hivavaka tsy hijeriny to tsy halleloia tena Andriamanitra ny hamindra fo amintsika ratsy anie izany reta tsy hijeren'i Jesosy ny hatongavanao miangona fa hijeriny mpiangona tsy ahita ny tompony izay anao tsy ny tompony hatongavanao eo vita ny fanompoam-pivavahana miannonce ny pasteur hiditsika amin'ny fotoana ny fampahirezana mitsangana amin'ny mpiandry sy ny fifoazana mitsangana daholo ny mpiandry mandraiky amin'ilay akanjo le feno voninahitr'Andriamanitra iny miaraka amin'izay koa mitsangana sady mijery an'zareo mihitsy miteny hoe tsy ilaiko nareo resaka dala sady ohatr'izany mihitsy lasa mivoaka vetivety roa taona teo ariana mitondra baiboly sady manao akanjona mpiandry ery ambany ery amin'ilay fiangony ery anisan'ilay antsoin'ilay pasteur eo raisitsika amin'ny mpiandry dia tonga eo misy bandy kely mitsangana dia mangarika avy ery ambony ery ohatra n'le nafafy so nale angarigary eo ny tompo fa lasa pasteur eo ianao mampirisika anao angario ndre tsika retany re tena nivonjeny rehefa tena nivonjeny Jesosy ho fantatro amin'izay hoe sarobidy ny tranon'Andriamanitra sarobidy ny tenin'Andriamanitra sarobidy ny fisiana mpanompon'Andriamanitra ny fiainanao sarobidy ny fanananao ankonanao amin'ny Kristy ianao ke sambatra mbola manana ray aman-dreny velona mbola misy piraitapo me misokatra amin'ny masom-panahinao fa ohatry midororoa be anao rehefa tsy manana an' Jesosy ohatry ny tsisy mahafinaritra izany ny fiainanao rehefa Andriamanitra manao zavatra tsara eo amin'ny fiainanao e mahatonga tsy taitra rehefa le mandeha ny toriteny misy olona mitsangana mety hoe tsy te hiaino taitra kely ihany sika kely fotsiny
fa aveo matsiaro hoe lahy any nanao an'izany tamin'izany ko jian'izao ny lahy alleloia tetsinjaiko ny anahy fa mba miteny aza manao an'izay fa mafy be le izy aveo rehefa tsinjay fa tena tadidiko tsara mihitsy ny fitsanganako miaraka amin'ny avinavina 400% mihitsy tahiniko kokoa izay fampahirezana ro taona tateno aika baby any misy olona eto zao ho babony tompo tsara mihitsy mody mijerijery izy androano fa leloia hiasa Andriamanitra hiantso anao sy mifidy anao ozy Jesosy teo amin'ny diakapoka niaritra fahoriany Jesosy dia ozy izy ny tompo amin'ny Jaona 16:33 amin'izao tontolo izao no hitanareo fahoriana efa matoky izaho efa naresy izao tontolo izao Jaona 15:19 zaho efa mifidy anareo tamin'izao tontolo izao dia halan'izao tontolo izao nareo izay mahatonga ny pression sy l'écrasement avy amin'ny fankahalan'izao tontolo izao ay fa tsy nareo ny mpianatra ihany koa asan'ny apôstôly 5:40 kapohan'ny mpanapaka izy mba tsy hiteny an'i Jesosy sy hitory an'i Jesosy niaritra ry zareo ary norarana napetraka amin'ny pression tsy mahazo Jesosy tsony izay ilay teneniko anao teo fahoriana sy pression ny olon'ny testamenta taloha niatrika an'izany Jesosy Kristy avy any Nazareta niatrika an'izany ny apôstôly avy any amin'ny tanàna izay nisy azy niatrika an'izany ianao avy any Besareta io koa miatrika an'izany alleloia ny tiako tena zany manana plana sy programma Andriamanitra ao anatin'io fa aza vela ho tratra mivesatra sy fahakiviana ianao Jaona 6:54 amin'izay izay mihinana nofo sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay ary za hanangana azy amin'ny andro farany fiainana mandrakizay nataon'Andriamanitra ao anatinao amin'ny alalan'ny fandraisana io fiainana io fiainan'i Jesosy zatra fahoriana Isaia 53:3 dia manambara amin'ny aran'ny tompo natao tsinitsinina sy ny lavin'ny olona izy lehilahy ory sady zatra fahoriana lasa tsaroanao kokoa ny fandresen'i Jesosy sy ny fividianan'i Jesosy andresenao ny fahoriana ny pression sy ny fanitsahananao mihoatra n'olo elalovanao izay amin'izay ilay hoe mijery an'i Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika miatrika fahoriana ianao jereo Jesosy misy fandresena efa nyvitainy nomeny ianao resy io amin'ny anaran'i Jesosy miatrika fanitsahana sy faneriterena ianao jereo Jesosy fa misy zavatra efa niteneny nozy izy mahatonga anareo ekrazena ozy izy sy presena tsy tiany zareo dia fikiry tsara fotsiny Jesosy fa hivadika sy tsy mbaty io tonga vavolombelona ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta lasa akaiky ianao ny fifalian'i Jesosy ao anatinao ahafahanao miatrika fahoriana sady tsy mandre fahoriana mbola tsy afaka ilay fahoriana fa eo ampiatrehana ianao faly eo ampiatrehana ianao tsy renao tsony ilay fahoriana ary ny fahatelo miala amin'izay ilay izy miala tsy niteny taminao koa hiala izay ohatrany tsy nitomany tsony fa hiala amin'izay zay tsy henonao akory ale loia miatrika pression sy écrasement anao dia tsy tahitra tsony satria fantatrao fa tsy permanent ny nature-n'ireny fa temporaire zay ilay resaka teo tsy ela be io fa vetivety tsy maharitra eo tsy maharitra io tsy mandrakizay io fa vetivety raha mpivahiny eto ambony tany zasy ianao dia ty ilaza aminao mpivahiny eo amin'ny fiainana koa ilay fahoriana mpivahiny eo amin'ny fiainana koa ilay pression mpivahiny eo amin'ny fiainana koa ny écrasement satria any Jesosy ianao ny fanatrehan'Andriamanitra ny maharitra eo amin'ny fiainanao fa tsy fahoriana tsy fanerena tsy fanitsahana amin'ny anaran'i Jesosy Korintiana 9:17 inona moa ny titrantsika androany tena tsy tadidy pasteur efa ela be tsika nanomboka mandray aloha vao miatrika ao ary Korintiana 9:17 anaran'i Jesosy fa izao efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo kosa fa Jesosy tompo tamin'ny alaly izay namadiana azy alohany hiatrika n'ilay famadiana tsy mahazo mamadika ianao alohany hiatrika ny namadiana azy tsisy ivandraisa zava to dia moa mitovy fotsiny alohany namadiana azy nandray aloha hitanareo tantaraiky teo nisy fahoriana teo Getsemane fa alohany Getsemane fahoriana fa niraisana aloha taiza nisy pression sy écrasement tao an-tranon'ny mpisorona be rehefa nanomboka le mipresena izy ianao ve Messia ianao ve Kristy zany dia tonga dia le talohan'izay nandray aloha manasa anao ny tompo aloha niatrika n'ity androandroany ity io herinandro vao misokatra io sy ty mois de mars ty
mandray aloha. Amin'izay fotoan'izay izay mitranga eo ho avadik'Andriamanitra ho fitomboana sy fandrosoany ny toetranao, na ho masaka ny toetranao, na mivoaka avy ao anatin'ilay toetranao io ilay toe-panahy fitahiana izay ilainao miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazatoetra, ary ny fahatsara-panahy voazatoetra, fa maninona pastera ny terena le hoe amin'ilay fahoriana, avy amin'ilay fahoriana vao voasedra ilay toetra dia atao inona? Atao inona koa toetra voasedra zany? Tia valiny. Kolosianina 1:27. Ny fanantenanao mihitsy ny tenena kaikinao, hafa mihitsy ny fanantenanao hoe efa voasedra ny toetranao. Kolosianina 1:27, Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Na ny fanantenanao ary tonga dia de qualité be mihitsy. Tsy voafafan'ny zavatra mitranga sy miseho, satria voasedra le toe-panahy, le toetra ao anatinao. Misy fitahiana matretrika voaomana ao ambadiky ny pression sy ny écrasement efa vakintsika teo. Romanina 15:29, tia ny zavatra voarainao rehefa manaiky ianao ho itsahana sy ho teriterena mba hamoaka an'ilay toetra fitahim-panahy efa ao anatinao. Romanina 15:29 mamarantsika, mamaran'ny tompo. Ary fantatro fa raha mankany aminareo dia omba ny fahafenoan'ny fitahian Kristy. Voasedra ny toetranao lasa toetra masaka, afaka manantena voninahitra ianao. Rehefa mivoaka le jus de fruit, le toe-panahy, le toetra fitahiana le santsika teo hoe raha vao malemy fanahy ianao ka miatrika pression dia voka fanetretena, vokatry ny fanetretena fahafenoan'ny fitahian Kristy. Tsy misy afa-tsy zavatra tsara fa kalma tsara fotsiny ianao. Mety eo. Manasanao hitsangana. Ao vaofantananao. Isaora Andriamanitra ny fonao manontolo. Ankasitrao ny teny izay nomeny androany. Ankasitrao ny fanatrehany. Misaora azy ny fampahirezany. Misaora azy fa mbola miteny izy. Manangana, manintsy, mampahery, mampafantatra. Tena hoe manaraka akaiky ny fiainam-panahinao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ny asarbidiny teny. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao. Misaotra ny amin'ny lesona, manangana, mankahery, manintsy, mamolavola, manamboatra. Misaotra betsaka ray amin'ny anaran'i Jesosy fa nampatsivinao izay androany. Fa ny toetranay dia le toetranao atao anatinay vokatry ny fanahy rehefa voasedra io dia afaka manantena ny voninahitra ao izay. Ary ny fisedranana io dia amin'ny alalan'ny fahoriana lalovana mba tonga n'ilay toe-panahy ho voasedra sy voazatoetra. Misaotra keo fa nampatsivinao izay androany fa rehefa misy ny fanitsahana écrasement ary misy ny faneriterenana amin'ny pression dia mivoaka le jus ao anatin'ilay toetra, iny le fitahim-panahy anisany teneninao fa tianao iarahana aminay sy ombananay ahafahany misitraka ny fahafenoan'ny fitahian Kristy. Misaotra Jesosy fa alohan'ny atrehanao ny mafy indrindra tamin'ny namonjenao anay dia niditra teo amin'ny fandraisana ianao. Zany ko tompony tafinay amin'ity marain'ity alohan'ny atrehany amin'ny fiainanay. Tsy vitanay rery izany ary tsy handeha rery izay. Iankina aminao, anao izay asainao atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Niala izay namadina azy Jesosy nandray mofo. Izao ny teneniny. Tia ozy izy ny nofoko izay ny vakiana ho anareo. Izao nataovy ho fahatsiarovana. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny manana fiainana mandrakizay ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Raha vao ao anatinao ilay fiainana mandrakizay, avy ilay hitranga izay hitranga fa tsy maintsy mandresy ianao. Fahoriana ve? Resy izany. Fanerena ve? Resy izany. Fanitsahana ve? Resy izany. Satria ny fiainan'Andriamanitra ao anatinao ampahery ianao eo am-piatrehana. Nofoko ny tena fihinana hoy Jesosy ary ny rako ny tena fisotro. Voata izao mofo izao. Misaora azy. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny fisehoan'ny vokatra avy amin'ny famangin'Andriamanitra amin'ny vatanao, amin'ny fanahinao, ny ainao sy ny tenanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Raisin'i Jesosy ny ranomboaloboka tanaty kapoaka dia izao ny teneniny. Tio Jesosy ny kapoaka amin'ny fisaorana izay raha fanekena vaovao izay latsaka ho famelana ny helika ny maro. Nanomboka teo izy nefa nidéclaré fa manomboka ny Nouveau Testament. Nouveau Testament dia manomboka eo amin'ny pardon avy amin'ny sang des versets raha latsaka. Dia alohany nandatsahan'ny rany dia nomeny ianao aloha. Tsy le raha le navoaka avy amin'ny lefona zany nomeny ianao fa le raha natao anaty kapoaka izay mitondra ny fiainany. Misaora azy. Amin'ny anaran'i Jesosy no nambarako fa voavela heloko ianao amin'izao maraina izao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Manampy ny tsirairay avy ianao hiatrika ny fahoriana ary efa mitsika amin'ny fanantenana sady any anatinay manantena ny voninahitra avy amin'ilay toetranao atao anatinay ho voasedra.
tsy misy olona fidèle ho azy zany fa rehefa miatrika pression sy écrasement izy a dia eo no ahitana hoe mino izy a satria ny olona mino voahitsaka sy ny olona mino terena no mijoro mahatoky tsaroviny tsiraray avy eo amin'izay lalovany raha miatrika fahoriana izy ianao ampahery azy mba tonga ny toetranao anatiny a ho voasedra atonga azy anatena ny voninahitra ao dia iseho ny voninahitra eo amin'ny fiainana ho an'izay rehetra miatrika faneriterena sy mifanitsahana aoka iseho ny toem-panaraka anao tompo dia ireo fitahim-panahy toetra tsara be voaka avy eo anatiny tahaka ny fahataterahana fahadiovana fahatsoram-po fahatokiana izay mbola harena toetra be dia be mivoaka rehefa tonga ny fotoana ka tapitra ny fanitsahana sy ny faneriterena mianaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen mahazo toerana mitiaka mafy tsika ho an'ny tompo a tiaka mafy be tsika ho an'i Jesosy mahazo toerana tompo azafady tahaka izao manaraka izao filazana rapitso dia misy ny fankalazana ny fahadimy taonan'ny tarika Arlanto ao moa i Arlanto eo angambany dia eto amin'ny trampokon'olona Analakely manomboka amin'ny rora sasany rapitso eto dia raha afaka tsika dia ndao hiara-hanotrina any Arlanto ao anatin'izany fankalazana zany fa izy moa dia zanaka atao anatin'ny asa fanompoana ihany daloha tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy manaraka izany dia misy koa ny karazana filazana maly izay nampilazaina hoe ho antsika izay manana terem-panana faniriana anohana ny radio fitoriana filazantsara FM 90.8 dia mba manantona ny pasteur Jao na pasteur Njiva na pasteur Ery dia ao anatin'izany dia mifampiresaka nareo mikasika ireo izay rehetra afaka atao fampandrosoana ny asan'Andriamanitra sekolintsika amin'ny latsinainy talata alarobia amin'ny voalohan'ny herinandro latsinainy sekoly fanasitranana ao amin'ny super U Analakely rihana faharoa manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany talata sekoly famana olana super U Analakely ihany amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany ao amin'ny rihana faharoa ary ny alarobia sekoly fitapanazy fanambinan-toetra super U Analakely amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany ao amin'ny rihana faharoa amin'ny zoma amin'ny herin'ny omaly dia miverina eto amin'ny trampokon'olona isika raha tsy misy ny fiovana fa engaviana ny tsirairay mba samy anaraka tsy tapaka ny hvkl-mission events dia ao anatin'izay ny alefa ny filazana raha sanatrika misy fiovana amin'ny sabotsy herin'ny androany dia eto amin'ny trampokon'olona Analakely ihany tsika no tonga amin'ny 7 maraina manao Sabotsy Communion alleluia inona mbola tokony lazainao anatin'izay fotoana rehefa avy eo misy ny club d'enfant misy ny club d'ado dia misy ny ambassador dia misy ny teknisiana rehefa avy eo dia mijanona daholo ireo anaty sampana raha ohatra manao ka tsy ao anaty sampana dia afaka manantona ny tompon'andraikitra misy pasteur maromaro eo dia miresaka amin'izareo hoe za te hiditra ao anaty sampana fa inona ny tokony ataoko tsisy critère manokana hoe firy taona ianao tato na ahoana sy ahoana tsisy an'izay fa voalazan'ny tenin' Jesosy raha vao tsy miray amin'ny sampana dia tsy mamoa amen izay ny anton'ilay sampana izay mila miray amin'ny sampana fotsiny ianao mba hahafahanao mitahiry ny afinao firetanao ho an'Andriamanitra amen tsisy an'izany hoe aleoloha za hijanona mpinotsotra fotsiny tsisy an'izany na manaraka an'i Jesosy mianatra ny ataon'i Jesosy dia mandroso na tsy manaraka an'i Jesosy fa mijanonjanona eny dia lasa amin'ny anaran'i Jesosy tsy maninona dia raha vao tsy mafana dia lasa manakina fotsiny fa andaontsika hiditra ao anaty sampana amen mahafinaritra be mifampitondranao ao tsika mahafinaritra be ao izay fa ho tahian'i Jesosy daholo tsika rehetrarehetra club d'enfant club d'ado ny ambassador dia ao anatin'izay le najanona tamin'ny heriny dia mba mijanona daholo koa azafady le mikasika le appli azafady dia tahian'i Jesosy daholo asaiko ianao mino fa sitrakao ainjiro ety amin'ny reto box reto ny tananao nao tsika hivavaka ho an'ny fanatitra sy ny ampahafolo-karena ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zahay misaotra Jesosy fa ao anatin'ireo dia anina ho ampinana ary vo ho ampamafy Jesosy tahy io zany tonga fanan'olona marobe voatahiry hatramin'ny fotoana farany izay isehonao eny amin'ny raha ho any lanitra Jesosy raha izy Jesosy zany ho anitra ka sitrahany eo anatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy
amen. Ndao tsika itiaka mafy ho an'i Jesosy. Alléluia. Ndao tsika hitsangany amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy a. Dia ndao tsika hideran'i Jesosy. Ndao tsika hiteny hoe Jesosy a. Tiako ianao hoe. Faly afa manana anao hoe. Ndao tsika hiteny hoe Alléluia. Tiaka mafy ho an'i Jesosy. Tavy ambony tanantsika. Hey! Tikwe, Jesô manana nawe. 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 Faly afa manana anao, faly afa tantana anao, tojo amin'izao rehetra hoe. Faly afa manana anao, faly afa tantana anao, faly afa manana anao hoe. Orakoraka ho an'i Jesosy e. Hey! Ataovy ambony tanana ho an'i Jesosy e. Lasatsika ihany tiako manana anao Jesosy a. Tikwe, Jesô manana nawe. Tikwe, Jesô manana nawe. Tikwe, Jesô manana nawe. Tikwe, Jesô manana nawe. Tikwe, Jesô manana nawe anzawe. Tikwe, Jesô manana nawe. Tikwe, Jesô manana nawe. Jesosy o. Faly afa manana anao, faly afa tantana anao, tojo amin'izao rehetra hoe. Faly afa manana anao hoe, faly afa tantana anao, tojo amin'izao rehetra hoe. Otsika mandio ho an'i Jesosy e. Iaraka. Mihodina. Hey! Teraine nianara nawe. Teraine nianara nawe Jesosy. Teraine nianara nawe. Fa tsara teraine asandratro hoe nianara nawe Jesosy. Faly afa manana anao, faly afa tantana anao, tojo amin'izao rehetra hoe. Faly afa manana anao, faly afa tantana anao, tojo amin'izao rehetra hoe. Ambony tanana ho an'i Jesosy e. Miaraka. Jesosy e. Faly afa manana anao, faly afa tantana anao, tojo amin'izao rehetra hoe. Faly afa manana anao, faly afa tantana anao, tojo amin'izao rehetra hoe. Faly afa manana anao, faly afa tantana anao, tojo amin'izao rehetra hoe. Ravoravo anao, ravoravo anao. Orakoraka mafy ho an'i Jesosy e. Ao ihany tsika. Hey! Ataotsika ambony any tanana ho an'ny Tompo. Misaotisaoty ho an'i Jesosy tsika e. Sady teny hoe Halleluia. Ataovy ambony any tanana. Amin'ny fosy fanahy no anadratako ny anaranao, amin'ny heriko jiaby no hiderako ny anaranao. Fa hanao raiky ireo no antony havelomako e.
ka iterany anaranao amin'ny fosy fanahy no anandratako ny anaranao amin'ny heriko jiabyjiaby no iterako ny anaranao vohanao raiky ro no antony avelomako e ka iterany anaranao hey 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 vayanao no miay vayanao no mita hey yanao le pianza anilanao vayanao no miay hey vayanao no mita hey hey yanao le pianza anilanao hey oh 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 eto mideranao zahay oh 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 antananao no fiainanay oh 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 yanao no mpamonjinay oh 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 hey amboloderana hey andriamanitra mahery tsy so mpamonjy ty miatsonanareo zay very namony aino any mpanoty ty sandrinao arikonerina matanjaka toko ombany elatrao sy tahotra naoza fazatry mba novidinao fa osotrao miantegitra aminao zahay enao ambony enao mahay tsisy agala tsy sotranao anao ao de tsy anany fiderana lalandava sosy capitaine de sava atatrany anaranao fony halleluja vayanao 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 yanao le pianza anilanao hey vayanao no mi vayanao no mi hey yanao le pianza anilanao oh 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 eto mideranao zahay oh 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 antananao fiainanay oh 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 eto mideranao zahay oh 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 antananao fiainanay oh 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 eto mideranao zahay oh 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 antananao fiainanay oh 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 yanao no mpamonjinay oh 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 kamboloderanay mideranao mitsakanao yanao tompo halleluja mideranao mitsakanao yanao tompo ambony vayanao no mi ambonibony tanana yanao le pianza anilanao vayanao vayanao mi vayanao mi hey vayanao hey 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 oh 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 eto mideranao zahay oh 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 antananao fiainanay oh 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 yanao no mpamonjinay oh 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 kambolideranay oh 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 deranao zahay oh 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 antananao fiainanay oh 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 yanao no mpamonjinay sasakany vayanao no mia vayanao no mita vayanao no mia vayanao no mita vayanao le pianza anilanao sa vayanao e vayanao no mita yanao le pianza anilanao sa oh 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 eto mideranao zahay oh 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 antananao fiainanay oh 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 yanao no mpamonjinay oh 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 kamboloderanay oh 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 eto mideranao zahay oh 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 antananao fiainanay oh 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 yanao no mpamonjinay oh 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 kamboloderanay halleluja ohatry mahita ny lanitra misokatra zany halleluja tandresa dia tsy mety miditra ianao tsotro zany iramo halleluja fa nytananao dia isaora andriamanitra wow amfonay jesosy amfananay amin'izay rehetra atao anatinay matsiary mivolazany salamy hoe misaorany jehovah ry fanaiko ary zay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina misaorany jehovah ry fanaiko ary aiza misy adinoinao ny fitahina rehetra misaoranao ny amin'ny latabatra ny amin'ny fitiavanao ny nofinao sy ny ranao tonga nohaninay sy ny sotronay misaotrany amin'ny fiainana mandrakizay misaotrany amin'ny fampaherezana anay tsy tianao zay ho kivy ao anaty fahorena fa tianao zay ahita fa vetivety amin'ny fahorena fa ny fanatrehanao sy ny fiarahanao aminay no maharitra misaotra fa lasa masaka ny toetra tsara atao anatinay rehefa ekenay ny lalana ianaranay anetry tena hiaritra mba hivoahany zay toetra voasery zay
Sotra fa miara-miasa masoa ny fanitsana sy ny faneriterena ao anatin'ireny ianao ny manampy anay mba hivoaka ny fitahipanahy. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy afaka nanao ny fiankofana ny tondra ny fony izay teto anatrehanao, afaka nibitaka nanao tsintsinina ny tenanay tamin'ny fiderana. Raiso ny voninahitra, raiso ny tera. Raha misy kosa mety hafanampo, mety hoe nampalelo anao tamin'izay nataony izay ny teneninay, dia hifonanay aminao zany. Sotra betsika ny afafana menakavy hiara-ny vavaka teto tamin'izao sabotsy maraina izao. Ankehitriny kosa dia hifampivavaka izay. Tsaroviny tsiraray avy tompo, eo amin'izay manjo azy. Ianao mahalala ny fiainany, hitanao ny fony sy ny voany, ao ny miatrikady, ao ny manana olana, ao ihany koa ny marary, ao ny verevitra, ao ny mety very fifaliana, tsy mahafantatra intsony ny antom-pisina sy ny antom-piainana, mety tsy te hiaina intsony aza, ao ny mety miatrika zavatra maharitra be ohatrany tsy mety miova, ao ka ho fotoam-pahataperan'izany rehetra izany fotoana maraina, ny faliana sy ny ombonana fifaliana taminao teto fanatrehanao. Tsaroviny tsiraray avy izay tonga eto Jesosy, mba sitrano marary tompo, afao izay mangeja sy mamatotra, ao ka hiongotra inko izay rehetra tsy nambolenao, ireo vesatra rehetra mitondra adi-saina tsy mampahazo aina, tsy mampifantoka, mamparary endo, ao ka hiseho ny voninahitra ao. Andriamanitra ny ianao zavatra kely fotsiny kitianao dia miova ny zavatra rehetra. Sotra Jesosy androany maraina, manome toko kosa izay fa anaraka anao hatramin'ny farany, anompo anao, tsy hiala aminao. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kerany avy Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Voatahy ianao tamin'izay rehetra antony nahatongavanao teto. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mody maina izany ianao. Izay antony nahatongavanao teto, hijoro Andriamanitra. Le Andriamanitra mijery toetra, hijoro satria mahita fa misy etaeta sy faniriana tsara ao anatinao. Hizotra ho amin'ny dingana tsaratsara kokoa amin'izay toetra tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainanao. Tsy ho dobo ny olana sy zavatra manahirana eo ianao. Tafavoaka eo ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Eo amin'ilay ilanao varavarana isokatra, Jesosy ny vavahadin'ondry ahafahanao miditra sy mivoaka eo no hanononako amin'ny anaran'i Jesosy fa misokatra io lalana eo. Misy issue io. Mety efa miteny izao rehetra izao sy ny bitsika rehetra renao hatreto hoe tsisy ninona intsony azo atao, fa androany maraina Andriamanitra mampiteny eto fa misy lalaka-ivoahany io. Mety tsy voatery ho takatry ny sainao ilay izy, fa ho avoakan'Andriamanitra avao anatin'io ianao. Manonona fanasitrana eo amin'ny vatanao, eo amin'ny ainao sy ny fanahinao amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona fanafahana, manonona fiadanana, mandehana fa ho tsara aminao ny fiarahanao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Na ny androany na ny ampitso io herinandro manaraka io tsofina rano sy tononona voata zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Anaraka anao ny fahasoavana, anaraka anao ny famindrapo, ary izao famantaran'izao ihany koa anaraka anao. Ireo karazana fahatsarana rehetra napetraka Andriamanitra eo an-tananao, izay ho hamarin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, isy fahagagana, isy fanasitranana, isy fanafahana, isy fahavelomana amin'ny anaran'i Jesosy. Ho marina aminao ny teny Tompo, ary indro izao ombanao mandrakariva, mba ara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Dia tohitoy izay indray ny fiarahantsika tamin'ity anio ity. Manasa antsika rapitso aza dino misy fety eto célébration ny 5e anniversaire nanom-pony Erlanto amin'ny mampidera sy mpiankoaka azy. Zanaky Jesosy izy zanaky ty iraky ty anko izy. Raha malalaka ianao ka afaka miaraka amin'ny fanotriny eto dia miaraka etisika. Amen. Minao fa hafinaritra ny fiarahana midery zany sy mba afakely. Alléluia. Zay ny azoko tenenina fa raha tonga ianao rapitso dia ho azonao le tiako tenenina. Misy surprise. Misy surprise. Alléluia. Hitanao Tompo amin'ny latsinaintsika sekoly raha afaka ianao dia manatre sekoly dia hitanao Tompo. Teny akaikinao nandray zavatra ianao nandray teny ianao nandray fahasoavana ianao manampy ianao Jesosy tsy miala maina zany ianao eto misy bagage miaraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Zaranao fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Teny Jesosy daholo.